Jesosy fa za tsy maintsy iray aminao Andriamanitra fa ianao no matoy izao ianao mpanangana ianao mpanitsy ianao mpampianatra Andriamanitra aoka ny afo fitiavanao Andriamanitra no andrehatra ny tsirairay amin'izao fotoana izao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy amin'ny anaranao mpanjaka amin'ny anaranao mpamonjy membonahitra mandrakizay ianao fa tsara ianao fa mendrika ianao fa tsisy nitahaka anao mendrika ianao Andriamanitra aleluia voninahitra ho anao Jesosy voninahitra ho anao mihoazy ny fiderana amin'izao fotoana izao derao ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao ankalazao ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao aza vela isana saraka ny vavanao tsy teny an'Andriamanitra fa tsara izy masina indrindra ianao Tompo masina mandrakizay ianao mendrika ny dery ianao Jesosy tsisy avelako ampisaraka aminao Andriamanitra eo atongotrao eo ilay toerana mety indrindra ho Andriamanitra eo aminao ny fifaliana tsara indrindra ho Jesosy Kristy aleluia veriny zavatra rehetra Andriamanitra raha vao tsy eo aminao veriny zavatra rehetra raha vao tsy ampy fifamatorako aminao Andriamanitra fa ianao hatrizay ary mandrakizay dia mbola ianao Jesosy ny fantohako sy famatorako fefahanao Andriamanitra dia mbola ho anao Andriamanitra dia ho anao hatrany Andriamanitra ary ny fiainako ny fisiko ny fijoroako Jesosy mirearea satria miaraka aminao faly ny foko miaraka aminao Andriamanitra masiny ianao Tompo tsisy toanao masiny ianao tera ho anao Jesosy masiny ianao Tompo tsisy toanao masiny ianao masina ianao tera ho anao Dô felintsika ihany hoe masina ianao asa raha ny tanao dia hoe masina ianao Tompo ianao Tompo tsisy toanao masina ianao ianao tera ho anao Jesosy Jesosy ideranao mandrakizaya lalina ity eo ankianjizaya kakianao lumame ideranao mandrakizay lalina ampity eo ankianjizay ideranao mandrakizay ideranao mandrakizay lalina ampity eo ankianjizay eu ankianjizay akakianao numame eu ankianjizay akakianao numame
akaiky anao no mamety ahy. Atsantsika mozika ataontsika rehetra erakiran'izany eo an-kianja. Eo an-kianjy zay akaiky anao no mamety ahy. Jesosy eo aminao no mety aminay, eo mifanatrehanao no mety aminay Jesosy. Raha vao tsy eo ianao dia tsy eo zahay Andriamanitra. Alleluia. Eo amin'ny toerana tsy tianao hisy anay Andriamanitra dia tsy any zahay Andriamanitra. Hitoetra eo tongotra ao mandrakarivo zahay. Ka na ahoana mety ao am-po sy ao an-tsain'ny olona Andriamanitra dia tsy hanakana ny tongotra tsy ho any aminao zany. Satria ny fonay efa resy lahatra any aminao Jesosy. Jesosy tsy ny teny mampiembotra rehetra Andriamanitra dia tokony omena rariny hoe ekena sy ankatoavina. Fa ny teninao Jesosy rehefa ianao no miteny dia izay no arahako. Ndao ataontsika vavaka izany hoe rehefa ianao no miteny Jesosy dia izay no arahako. Atao vavaka izany, rehefa ianao Jesosy no miteny dia izay no arahako. Rehefa ianao no miteny dia izay no tanteraka amiko. Rehefa ianao no miteny dia izay no ankatoaviko Jesosy. Tsy ny tenin'ny olona, tsy ny teniko akory Andriamanitra, fa ny teninao Jesosy Kristy. Rehefa ianao no manambara dia manaiky aho. Rehefa ianao no mibitsika dia manaiky aho. Na mitabataba ary ny avisy ny havanana, te handresy lahatra, te hitora-bato, te hanenjika mafy. Sao Jesosy ampianaro iaino anao mangingina. Satria ny rendez-vous nomenao ianao nefa naka rendez-vous anao iarako amin'ilay ray, dia ianao metsy niteny hoe ianao rehefa mivavaka dia midira ao amin'ny efitrano, dia ny rainao izay ao mangingina no amaly anao. Jesosy efa naka anao rendez-vous zahay tsirairay avy Andriamanitra, ary afa ny alohavanao zahay misaotra ray manaiky ianao na ianao. Misaotra Jesosy, ianao mpitondra teny. Misaotra Jesosy, tamin'ny alalan'ny fananomasina novainao ny fahatsapany Andriamanitra. Aza vela iovy eny am-panidina zay Jesosy, fa koa voatahiry mandrakariva ho aminao aho Jesosy. Tsisy avelako anakanay, tsy hiaraka aminao indray. Fifababonao tanteraka Jesosy. Nasarotra za ny lalana mankany andanitrany na fisedrana, tsy maintsy ho lalovako. Tsy asakana tsy ho nasarotra azy, nasarotra azy ny lalana mankany andanitra, na fisedrana, za tsy maintsy ho lalovana. Tsy asakana fa izaho andro soaho fanaraka anao. Tano mafy ao tompo dia irizo ao anao, mandraky izay azony ao. Lasy ny fiainako ho anao, ho anao tompo. Jesosy tehiriza eo aminao mandrakariva Andriamanitra. Nasarotra azy, nasarotra aza ny lalana mankany andanitra, na fisedrana, tsy maintsy ho lalovako. Tsy asakanay tsy ho any aminao,
androsy foana antsagany tananao te androsy ianao miaraka amin'ny Jesosy inona malolo tokotsy emontrao manaraka anao anomafiatongo tehirizao anao tenin'Andriamanitra ty manasanao ara sitraka ino kely ty tenin'Andriamanitra ty tenin'Andriamanitra amin'izao toko fahavalo dia misy tantara anankiray teo akianja ny ona n'ilay vehivavy azo ola-tanana nitsangatsanga sy Jesosy alleluia ary ny tany amponiny ny fariseo sy ny mpanorandalàna nitondra ilay vehivavy teo dia niapanga an Jesosy ary ny tao ampon'ilay vehivavy dia fiampangana sy fanameloana ny tao ampony alleluia fa ny zavatra mahagaga dia rehefa tonga teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy tonga teo amin'ny tongotra Jesosy izy dia misy zava-mahagaga anankiray ty voafafa daholo ny zavatra tao an-tsainy alleluia natao hoe olona tafaray amin'Andriamanitra dia tsy misaina ny lasa intsony satria amarin'Andriamanitra ao anatin'ilay tenin'Andriamanitra milaza hoe aza misaina ny lasa na mantsiaro ny taloha amin'izao na toko fahavalo andiny fafolo sy ny faraika ambin'ny folo ny fafahana ataon'Andriamanitra hiazonana antsika tsiraray avy dia tsy maintsy miaraka mifanekenao fa hitoetra eo amin'Andriamanitra ianao Andriamanitra tsy mitazona anao amin'ny rojo vy eo amin'ny fanatrehany fa Andriamanitra mitazona anao amin'ny fitiavany eo amin'ny fanatrehany ary nitokana mety anapaka an'izay fifandraisan'mpitiavanao sy ny ray izay dia raha sanatria ny safidinao dia nivoaka fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe tsy misy maharombaka izay am-pelantanako alleluia fa mahatonga antsika indraindray rombahany zavatra satria ianao mihitsy misafidy nivoaka fa androany jereo ty tenin'Andriamanitra ty hoy ny tenin'Andriamanitra rehefa avy nanameloka daholo ny olona dia Jesosy ny teny hoe zay tsy nanota taminareo anao tora-bato azy voalohany dia niala tsiraray ny rehetra iny efa haitsika fa ty zavatra anankiray ty mba hevero ozy izy hoe ary rehefa nitraky Jesosy dia hoy Jesosy tamin'ilay vehivavy aizy reny ozy izy dia hoy izy hoe tsy nisy nanameloka anao fa nefa antsika rehetra samy nandre teo fa nanameloka daholo reo olona fa mifanontaniany Jesosy dia hoe tsisy nanameloka anao ve reny ohatra ny tehiteny Jesosy hoe sao dia mbola tadidinao ilay fanamelohany dia jereo ny andiny faraika ambin'ny folo ary roa ilay vehivavy tsy misy tompoko na ilay vehivavy ary tsy nahatadidy intsony hoe nisy nanameloka anazy teo satria tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy dia Jesosy no ifantohany raha tsy tena mifantoka amin'ny Jesosy ianao dia ny zavatra mitranga mety ho tadidinao ny fanamelohan'ny hafa fa tsy omenao lanja ny fitiavan'Andriamanitra anao alleluia rehefa manoloana ny fitiavan'Andriamanitra aza manantena ankoatra ny fitiavan'Andriamanitra aza manantena akory zavatra avy amin'Andriamanitra fa izy tena mihitsy antenaina hiaro anao tsy nisy fotoana nitenena an'ilay vehivavy teto niaro teny izy tamin'ny fotoana nanameloana azy fa rehefa niteny retsy dia Jesosy nijoro hoe zao ny misy zao ny zavatra mitranga
ny olona manaiky ikombony ao anatrehan'Andriamanitra mijoro Andriamanitra ho mpiaro azy. Aoka izay ny fotoana ny heverantsika fa ny fiarovantsika tena ny tena fiarovana tsara indrindra fa eo amin'Andriamanitra ny tsara indrindra. Halleluja. Ataontsika vavaka hoe Jesosy ny toetra eo aminao Andriamanitra ny tena tiako indrindra. Halleluja. Hitoetra eo aminao ny fotoana rehetra. Tsy avelako hiteny ny foko, tsy avelako hitabataba sy imenimen'Andriamanitra momba rehetra fa amin'ny anaranao Jesosy izay tianao anao koa tanteraka amiko Andriamanitra. Satria mamiko loatra ny ao anilanao Jesosy. Tsy le mitazana anao lavitra ny tiako fa le miray aminao mihitsy Andriamanitra. Le mikambana aminao, miray fo aminao, miray fijery aminao, miray fiteny aminao miray fisaintsainana aminao Izay mandresy lahatra anao ka andresy lahatra Andriamanitra. Tsy tonga Andriamanitra anompo anao amin'ny fahazarako taloha fa tonga Andriamanitra ahatanteraka ilay niteneninao zay milaza hoe raha misy olona ao aminao dia olom-baovao izy. Vaovao ny foko, vaovao ny saiko vaovao ny fiteniko. Halleluja. Tiako ny ho eo anilanao sy ny fanatrehanao itera sy ankalazanao Jesosy tao miao anilanao. Tao ferintsika an'izany. Tiako ny ho eo sy ny fanatrehanao itera sy ankalaza, itera sy ankalazanao tao miao. Izay misy anao, izay misy anao tiako mba hisy aiko miaram-pahaly sy ny voninahitra izay misy anao. Toetra nilana tiako ny eo anilanao, tiako ny ho eo anilanao sy ny fanatrehanao itera sy ankalazanao tao miao. Tao ferintsika any tiako ny anilanao, tiako ny ho eo anilanao sy ny fanatrehanao itera sy ankalazanao tao miao anilanao izay misy anao tiako mba hisy aiko miaram-paly aminao sy ny voninahitra izay misy anao no tiako mba hisy aiko miaram-paly aminao sy ny voninahitra izay misy anao no tiako mba hisy aiko toetra nilana toetra nilana. Hallelujah, hallelujah.
Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Masiny indrindra ny anaranao Tompo. Mendrika ny fiderahana ianao eo aminao Andriamanitra ny toerana tena tsara indrindra. Tsy eo amin'ny toerana misy olona fa eo amin'ny toerana misy ianao Andriamanitra. Tsy eo amin'ny toerana mety hafaly ny olona fa eo amin'ny toerana mahafaly ianao Jesosy. Zay misy anao no tiako mba hisy aiko, hiaram-paly aminao sy ny voninahitra izay misy anao no tiako mba hisy aiko. Toetra ny lanao. Ny zavatra anankiray tsy azo adonontsika tsiraray avy. Matetika tsika tia hipetraka eo amin'ny misy an' Jesosy, fa malaintsika hanana ny fon'ny Jesosy eo am-pipetrahana miaraka aminy. Ny atao hoe miray toerana amin'Andriamanitra tsy toerana fizika fa voalohany toe-po. Aleluia. Satria ten'Andriamanitra dia milaza hoe ny hevitra mampisaraka aminareo dia ilay fahotana. Aleluia. Ka rehefa foana ny fahotana anatin'ny fotsika dia tsy ianao no mibata ny tenanao eo amin'Andriamanitra, fa ny fahafenoana anatinao no mitondra anao tahaka ny tondrany fany masina an' Jesosy tany an-tany hevitra. Mbola tahaka ny tondrany amin'ny Filipo nakany ilay tandapa, tahaka ny tondrany anao amin'izao fotoana izao eo amin'ny fanatrehany marina. Aleluia. Tsy toerana fa toe-po. Hoy ny ten'Andriamanitra ao Mateo 1:9, tenin'ny mpianatra hafa ohatran'ny mahay mivavaka daholo, ohatran'ny rehefa tonga eo amin'ny fanatrehana manak'olona lazaina daholo. Fa Jesosy ny teny, mialohan'ny ahafahako mampianatra anareo ny zavatra tokony ho tenenina dia fantaro fa misy ny toerana tokony hidirana, dia ny ao mangingina miaraka amin'ny ray. Ary ny ao mangingina miaraka amin'ny ray tsy tafiditry ny olona izay tsy niova ny fony aloha sy manaiky azy. Fa izay mahatonga ten'Andriamanitra milaza hoe tsy misy mahay manatona raha tsy efa nitao amin'ny fanahy ndraiko. Matoa ianao zaka amin'ny fany masina, miala mivesatra. Ny vato kely tsy mahazaka vato be. Aleluia. Dikan'izany dia zao, raha mbola misy vesatra ny vato be ao anatinao dia zao zavatra marina, tsy afaka hibatanao ny fany masina. Vitan'ilay mibatanao fa Andriamanitra tsy mpanao antery. Aleluia. Raha tianao no entana any amin'ny toerana tianao hiaonana aminy dia zao esory ny vesatra rehetra. Hoy ten'Andriamanitra, rehefa nampianatra mivavaka nampianarin' Jesosy Mateo 1:9 manomboka 9:7, tonga dia ohatran'ny tapahany izany nanomboka teo amin'ny 9:4. Fa zao izy tsy maintsy mamela heloko nareo. Aleluia. Tsy misy olona milaza fa mahay mivavaka nefa manana vesatra ao anatin'ny fony. Tsy afaka ny androso lavitra ianao. Hitanao ohatran'ny 4x4 hoentina eny amin'ny fasika dia forsena, patinena, lany fotsiny gazoal fa tsy misy mouvement mihitsy, memandavaka. Fiainam-panahy memandavaka raha ohatra ka tsy manao divorce amin'ny lasanao ianao. Aleluia. Tsy misy olona te handeha lavitra dia sady fatorany amin'ny rojo ny tongony dia izy mbola mitomany hoe za te handeha lavitra. So ohatran'izany ny fomba fitondrantsika ny fiainam-panahintsika. Fa tia ilay fotoana, androany ilay fotoana ahafahanao mamotsitra. Natao hoe mamotsitra, velaro ny tananao. Tsy afaka ny famelarana ny tanana, tsy ny olona akaikinao manery anao hoe avitsoro io tontondronao io. Fa ianao mila mamotsitra ampitiavana ho an'i Jesosy irery ihany. Raha tena tsapanao fitiavan'i Jesosy ianao, avitsoro ny zavatra rehetra. 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 Tsy misy fahotana tokony mena lanja mihoatra noho ny fitiavan'Andriamanitra. Aleluia. Tsy misy fahotana tokony hifantohana mihoatra noho ny fifantohanao amin'i Jesosy. Aleluia. Ninona mety vesatra, na teny, na zavatra tahaka ny ahoana mety nataon'ny olona sy nataon'ny zavatra mitranganao, tsy tokony raison hifantohanao zany. Tsy ny zavatra mitranga rehetra dia omena raison. Jesosy irery ihany no omena raison. Dia amin'izay fotoana izay dia afaka miteny amin'ny fifaliana amin'izay ianao hoe dia hitoetra ny lanao, izay misy anao no tiako mba hisy aiko, hiaram-paly aminao sy ny voninahitra izay misy anao
no tiako mba hisy aiko dia hitoetra ao, dia hitoetra ny lanao. Zay misy anao, zay misy anao, no tiako mba hisy aiko, hiara-paly aminao, sy ny voninahitra izay misy anao, no tiako mba hisy aiko, dia hitoetra ao, dia hitoetra ny lanao. Lazao mafy dia hitoetra ao, lazao mafy dia hitoetra ao, dia hitoetra ao, dia hitoetra ny lanao, dia hitoetra ao, dia hitoetra ao, dia hitoetra ao, toetra ny lanao. Asitiaka mafy Jesus, mikaly alio mafy Jesus. Alléluia. Tatsika mbola hitiaka mafy tsara ho an'i Jesosy a. Miarahaba antsika tsiraray amindray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a. Andro vaovao a, maraina vaovao a, fotoana vaovao a, fisehoan'Andriamanitra vaovao a, finoana vaovao a, vokatra vaovao a, fahagagana vaovao a. Asio tsikitsiky ohatra tsikitsiky efa tamin'ny 5 taona zany entin'Andriamanitra atao tsikitsiky vaovao a. Alléluia. Misy zavatra zao manin'Andriamanitra ho amin'ny androany a, ny tehiriziny ho amin'ny androany a, mbola tsy naseho ny hatramin'ny androany a, fa tena programme ho amin'ny androany. Ataovy mifanandrifa amin'izay fifaliana ao anatinao fontananao a, dia ome voninahitr'Andriamanitra fa isan'ny velona aina soa matsara. Izy ny tompon'ny aina ary izy mbola mampisy fofinaina eo mivavorotsika tsiraray avy. Rehefa tonga ny maraina dia isan'ny tsena sy nahita n'izany maraina izany ianao. Sitrak'Andriamanitra nahitanao an'ity tontolo andro anankiray mbola tsy hitany masonao. Avao sy velariny any anaty dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Ankasitrao azy fa nisy herinandro anankiray vita indray teo mba amin'ny famindram-pony sy ny fahasoavana. Isaory azy ny fianaran'ny ankizy, ny fianaranao, ny asa mandra-ranao, ny fiainatokantranonao, ny fiainam-panahinao, ny takatry ny sainao dia isaory azy. Fa indrindra araka ny teniny voalazan'ny Paoly hoe misaora amin'ny zavatra rehetra dia isaory azy nanitsy takatry ny sainao azy. Mankasitraka sy misaotra anao izay iray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Miatrika tontolo andro vaovao eto amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny herinandro vita iny. Maro ny zavatra ny famaofao, tao ny zavatra nangatahanay, tao ihany koa ny zavatra tsy nampoizina nefa avelanao hitranga. Isaoranay zany a, ankasitrahanay zany a, anomezanay voninahitra anao zany a, dera ho anao a, laza, fisaorana, fankasitrahana feno. Misaotra betsaka ny amin'izao fotoana, sarobidy ny fanatrehanao, mamy ny fanatrehanao, ny rehetra dia afaka ny hita eo amin'ny fanatrehanao, satria ny rehetra dia efa vitanao ary miafina eo amin'ny fanatrehanao. Tsarovy izay rehetra tonga eto amin'ny fanatrehanao andro amin'ny maraina, na izay manaraka direkta na izay tonga eto amin'ity toerana ity, toerana nofidianao indray isehoana aminay, ahafahanay mifandray sy mifankahita aminao, miombona aminao, ary indrindra ahafahanay miray latabatra aminao. Saotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Antsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Mahazo toerana vetivety ary. Sofa misy ny teny, satria ao amin'ny tenitsika no afaka mitsangana, ary ao amin'ny tenitsika no afaka mitoetra, ary ao amin'ny tenitsika no afaka miaina. Ny zavatra misy sy ny zavatra mitranga dia mifamaofao miovaova. Hébreu 13:9 zavatra anankiray voalazan'ny Baiboly, Jesosy no tsy miova
omaly sy anio ary mandrakizay. Dia rehefa mandinika tsika dia eo foana ny karazana ady lalovan'ny olona eo amin'ilay Andriamanitra tsy miova tsy hita maso sy ny zavatra miovaova hita maso. Ary zay no ilantsika teny. S'il vous plaît, afaka alefa pasteur. Zay no ilantsika teny. Satria avy amin'ny parole no miseho Andriamanitra, ary avy amin'ny parole no aseho an'Andriamanitra ny ao am-pony ho anao. Androany zao dia misy zavatra ao am-pon'Andriamanitra ho ambarany. Amen. Rakaraky ny androsoantsika dia me mahafantatritsika hoe izy Andriamanitra, dia me haitsika ny miaraka aminy. Andriamanitra mantsy tena personne manokana mihitsy izy. Manana ny zavatra tiany izy, manana ny zavatra tsy tiany, manana ny zavatra mampiketrona azy izy, ary manana ny zavatra mampitsika azy. Fifandraisana ny eo aminao sy izy anamora zavatra be dia be. Satria rehefa manaraka azy, rehefa miaraka amintsika dia tsy hoe terentsika izy, amazy manahirana antsika na mety misy zavatra ary mampalahelo azy amin'ny zavatra ataontsika. Tsy zay, tsy any amin'ilay fikarakarana an'ilay tsy mety aloha, fa le ampety ny fiarahanao amin'Andriamanitra dia ny mampahazo aina n'Andriamanitra miaraka aminao. Rehefa mijery amin'ny Baiboly ny zavatra rehetra azon'Andriamanitra vahana ohatr'izay. Fa misy fotoana Andriamanitra tsy mety manao izy, ohatranao misy fotoana koa misy zavatra tsy mety ataonao zay. Zay ilay mila fantaritsika efa manara Andriamanitra ny teny izy dia mbola tsy nataony le izy, nefa marina le izy. Dia isaka miritsika hoe zay atomboka ao tsy maintsy vita ianao. Toy Andriamanitra hoe za tsy vita. Ka tsy hoe mihira ianao dia lasa vitainy le izy, fa misy zavatra ao andrasany ao anatin'ny fonao ao, atonga azy amitan'le izy na tsy irainao ary zany. Fa ho iraintsika izay rehefa vera ohatra ka raha betsaka mifangatahany atao amin'ny dédicace dia afaka atao. Fa hitanareo amin'izay le izy tsy hoe tsy arakaraky ny irana an'iny dia hitanareo zany le mahadison'le hoe Andriamanitra sensible amin'ny tononkira. Mahafinaritra azy ianao mihira an'le izy, fa tsy hoe mihira an'iny ianao dia anova ny décision ny hiranao, ny fiovanao mahatonga an'Andriamanitra manentsika ny décision ho any amin'ny fahatsarana ho asehony. Fa na mbola tsy asehony ary le izy dia mbola fahatsarana ihany koa. Ndao tsika hijery avy hatrany ary ny zavatra nomeny tompontsika androany. Maninona Andriamanitra no nifidy an'i Davida? Tsy hoe lesona complet le androany, ampahany. Fa indrindraindrindra ahitantsika hoe tahaka ny ahoana le fifandraisanam-po tokony hisy ao aminao sy Andriamanitra. Tsy hoe Andriamanitra nampahafantariny olona anao fotsiny, fa teo amin'ilay fotoana nampahafantarany olona hoe zao Andriamanitra, dia nao koa manampy anatin'ilay izy hoe tena zay tokoa Andriamanitra. Mazava ve zany? Zany hoe mamaky Baiboly dia mahita hoe wow, nanao an'izao Andriamanitra tamin'izany, dia tokony hisy tonga dia misy lien, misy roy angena be to dia anatin'ny fonao any hoe ay ohatran'izay koa kely ny ainako tamin'ny anina. Alléluia. Alléluia. Loha hevitra androany dia nampitondraina ny lohateny hoe Kristy naseho tamin'ny fifandraisan'i Davida tamin'Andriamanitra. Kristy naseho tamin'ny fifandraisan'i Davida tamin'Andriamanitra. Voalohany dia Davida nanoratra ilay Salamy 23 izay ho resantsika rehefa avy eo manondro ny fanasan'ny tompo. Davida dia aloka anankiray nanondro an'i Kristy. Tahaka an'ireo personnage biblika be dia be hatramin'ny Adama ka hatrany amin'ny boky Malaki dia fantaro fa nanondro an'i Jesosy avokoa reny olona reny. Satria Jesosy dia teny. Dia raha vao
tantarain'ny teny Davida dia efa maneho an' Jesosy sahady zany izay. Ary izay mahafinaritra be satria olona mihoatra ny 700 nanoratra amin'ny Baiboly samihafa tamina génération amanjato taonany misimisy ny différence entre an'ilay nanoratra voalohany sy nanoratra farany dia zavatra mahavariana miresaka zavatra anankiray daholo zareo, na dia tsy niara-nonina, na dia tsy niaraka velona, na dia mety ho tsy iray tanàna, mety tsy mitovy ny mission na ny ran'Andriamanitra azy, dia samy miresaka an' Jesosy daholo ry zareo. Rehefa manokatra Baiboly zany isika dia tokony hahafantatra fa vao manokatra dia afaka ahita an' Jesosy ianao. Ny testamenta taloha izay heverintsika fa tsisy resaka Jesosy dia miresaka Jesosy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Genesis toko voalohany dia voalohany ohatra naran' Jesosy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Dia to dia dianiko amin'ny 17 ary Andriamanitra ny teny hoe misy mazava dia nisy mazava. Le amin'ny 10 voalohany Andriamanitra ary tamin'ny voalohany iny voalohany iny dia efa ny se présenter Jesosy ny boky ny Apokalipsy hoe za no voalohany. Zany hoe io fotoam-panomboana io zany tsy hoe fotoana fa Jesosy. Izay no mahatonga antsika rehefa hanomboka zavatra tokony ho Jesosy voalohany. Satria izy mihitsy ilay voalohany. Zao zany raha ianao zany hanomboka zavatra dia miteny hoe voalohany zany dia efa Jesosy zany izay teneninao zay. Teny kaikinao vao miteny voalohany ianao hoe dia efa miteny Jesosy ianao hoe Andriamanitra nanao ny lanitra, nahary ny lanitra sy ny tany. Izay mahatonga ny Jaona toko voalohany ny 9 fa ambanimbany ao 7:10 teny tonga nofo Jesosy. Zany hoe Andriamanitra nidina naka ny endriky ny olona aneo ny tena endriky Andriamanitra. In'ilay Andriamanitra voateny ao amin'ny Genesis toko voalohany koa zany dia mbola Jesosy. Raha dingana amin'ny 17 sahady ary Andriamanitra ny teny, Jesosy koa parole. Misy mazava ary dia nisy mazava dia Jesosy koa mbola miteny amin'ny bokon'ny Jaona zany fahazavana zao tontolo zao. Dikan'izay Jesosy daholo zany resahan'ilay andininy voalohany vao manomboka fotsiny dia efa miresaka Jesosy ny Baiboly. Ka ny mahatonga antsika tsy mahita Jesosy satria mety tsy misaina azy tsika. Fa raha misaina azy ianao vao manokatra Baiboly dia afaka ny ahita azy ianao eo am-pamakiana ny Baiboly iray manontolo. Amen. Kristy naseho teo amin'ny fifandraisan'i Davida tamin'Andriamanitra. Davida dia aloka manondro an Kristy. Jaona toko 7:12. Zao voalaza ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy voalaza ny soratra masina va fa Kristy dia avy amin'ny taranak'i Davida sady avy ao Betlehema vohatra no nenan'i Davida. Luc 20:44 amin'ny anaran'i Jesosy. Davida amin'izany manao azy hoe tompo, koa ahoana ny mahazanany azy. Afaka to dia ho ampitahintsika vetivetika ilay fitovizana tokony ahitanao an' Jesosy teo amin'ny fiainan'ny Davida. Misy zavatra ho tsoahantsika tanatin'ny fifandraisan'i Davida tamin'Andriamanitra izay ny tena marina mampianatra antsika ny fomba niarahan'i Jesosy tamin'ny rainy. Anisan'ny mahatonga an'Andriamanitra miteny fa lehilahy araka amin'ny foko io, le fanaony mihitsy ny mahafinaritra. Izy tsy mora manadino ny fiarahana io, izay mihitsy ny mahafinaritra miaraka aminy. Isaka misy zavatra mitranga dia ohatry mora matsiaro souvenir am-piarahana amin'Andriamanitra zany. Horesantsika rehefa aveo ilay izy. Mora matsiaro souvenir am-piarahana amin'Andriamanitra. Misy zavatra izay niarahan'Andriamanitra taminao, reny mihitsy mila raketinam-po irairay na averimbery isan'andro mba ahafahanao mifikitra bebe kokoa amin'Andriamanitra. Ny olona mifikitra amin'Andriamanitra zany tsy hoe mifikitra ho azy amin'Andriamanitra. Misy zavatra ao matoa izy tafafikitra amin'Andriamanitra. Matetika esorin'Andriamanitra ilay mifikiranao hatramin'izay ireny. Esorina. Eo amin'izay ianao tsisy fikirana dia mijery ianao izy hoe za fikirina. Izy tsy miteny hoe ry zanako fikira, tsy miteny. Ianao to dia mahafantatra ho azy satria fantatrao fa tsy maintsy mamikitra ianao. Dia zareo tsara fa rehefa nitolona tamin'i Jehovah Jakoba, inona no kitian'Andriamanitra? Fotopeany.
dia voavoakitika amin'ny fotompehany tonga dia déséquilibré. Nefa zany Jakob zany araka ny filazany histoire biblika tena nanan-katao zany, tsara tare, ranjanana, omban'Andriamanitra, bless, tahina, bikan'izany tonga dia tena halleloja. Fa maty anenay kibo sy ny tratra fa samy voafidin'ny Jehovah. Fa hoe tika dia namina tena perfecta be zany ny vatany, fijoroany. Andriamanitra ary moa miantso azy Israely avy eo. Fa melohany antsony Israely kiten'Andriamanitra teo amin'ny fotope tonga dia nitolefika. Ianao raha vao mitolefika tsy maintsy mamikitra mba tsy enjery, dia Andriamanitra nefa ny teo, dia tsy maintsy tonga dia Andriamanitra no fikiriny. Miara-miasa mahasoa ny hanesoran'Andriamanitra izay mety ho isy surprise tamika androany. Amen. Mampety ny fifandraisanao tsara mandeha ve zany? Mampety ny fifikiranao amin'Andriamanitra, ny fanesoran'Andriamanitra n'izay nifikiranao. Mety voakasika amin'ny fizika manomboka eo ohatra mikitringy zany Davida, fa mikitringa miankina amin'Andriamanitra. Dia hitantsika amin'izay ny conceptan'Andriamanitra. Conceptan'Andriamanitra zany tsy beauté extérieure hoe hoay mpanompon'Andriamanitra dia mikitringa oh la honte. Andriamanitra tsy taitra amin'izany. Ny hitan'Andriamanitra natao fony io mikitringa io fa miankina amiko, fa ry tsy mikitringy ry tsy miankina amiko tsy ilaiko. Karaha zay ianao mame voninahitrin'Andriamanitra sy misaotra azy. Misy fotoana ampiasainy amin'ny fanasitranana ianao, fa ianao aloha tsy sitranina mba ho fantatrao tsara fa tsy avy aminao ty resaky ty, fa avy aminy. Satria raha avy aminao aminao tsy ny ianao aloha karakara ndraiky raha tsy adalaka ny hafa ny ianao alohako. Ozy Andriamanitra tsy anao le izy ka andramone ataovany ianao hoe fa tsy mety, satria tsy anao io. Fa raha vo an'ny hafa tonga dia mety, satria ho an'ny hafa no nomezako an'ilay izy ianao mba hahafahanao koa manetry tena mangataka vavaka amin'ny hafa. Misy zavatra famaofao be dehibe fa rehefa jerevantsika ny hahafahanao miombona amin'Andriamanitra ny objectif an'izany rehetra izany. Etsy hoe misy olona mety mametra-panontaniana pastera, zavatra mety kombavaka zao le teny le hoe fatandrano mody indray tony amin'ny voromahery iny azo tena ny hery sy tanjaka tena tiako mba hiverina ohatry ny fony tamin'izaho mbola tanora tena. Dia Andriamanitra mikajo manao calculisme tsy ny Andriamanitra matematika. Jerevan'Andriamanitra tsara ianao, io voasalama iny tongony dia ty ambaranjany ty ny tsitany. Io fotoam-bavaka isy sabotsy ilo tonga dia zafady nanao fitsangatsanganana tany epefy zay nandeha tongotra ndraika tamin'ny mpiarana. Zafady tsy manadino tsy manadino mpiara mivavaka, efa manadino izy io tsy manadino dia mijery Andriamanitra, inona reny ataoko an'ity zanako ity osaosa ohatr'izao ny tongony fa tonga foana izy mivavaka ve? Sa atao salama tsara dia iny izy nitsity ifampisamborana. Ozy Andriamanitra, na ianao to dia mifantatra amin'ny valiny arany hoe ozy Andriamanitra ny mampety azy aleo mbola eo amin'ilay tsy valiana aloha, eo izy ny afaka hifantoka amiko. Kanefa afaka hovainao izay fomba fijery zay, afaka resenao izay fomba fiatrehana fiainan'izay, aza zarina ohatr' izany Andriamanitra. Omeo ny toky na hositranonao na mbola tsy hositranonao ary anao ary ny fotoana sy ny rendez-vous anasanao dia ho tonga, satria sarobidy amiko loha ianao miantso Amen. Davida avy eo Betlehema. Jesosy tsy maintsy nateraka tao a Betlehema. Dikany hoe Betlehema dia trano ny mofo. Ohatrany hoe mampime be hoe trano mofo. Misy tanàna zany boulangerie ny anarany. Mety imezan'ny olona hoe nara-tanànareo koa mampime nareo zany mofo daholo eo. Andriamanitra mijery tozy izy, za mihitsy nanao le anarana satria isy fotoana ho teraka avy ao ny Mesia izay mofo naina. Ka nimezan'ny olona androany mety afaka ataon'Andriamanitra marina rehefa avy eo. Alleluia. Davida liona avy amin'ny firenen'i Joda. Kristy vrai liona Joda. Satria ny olona tao amin'ny boky Apokalipsy no teny io izy ny liona Joda avy naharesy ary izy ny afaka anokatra sy andray ny boky ary amaky ny boky sy anovana anatin'ilay boky ny fanavotana. Davida mpiandry ondry
Ary ondry vitsiny rainy no nandrasany. Jesosy mpiandry ny ondry vitsiny Israely. Tadinareo teneny Jesosy hoe ry ondry vitso izy sitraky ny rainareo izy ny anome anareo ny fanjakany. Azagaga zany fa mety ho vitsy ny manaiky an'le fahamarinana. Atao visany ianao. Zay mba tonga le izy ety le vavahady. Tery le vavahady satria ohatrany tsy mampitehiditra, ohatrany bebe contrainte zany. Tsy mahazo varim-bariana, ohatr' zany. Zany zao fanomanana ny mandrakizay zany. Tokony hoe mivavaka foana. Marenaka hatramin'ny ariva koa dia hivavaka foana. Andramo aza miaina mihitsy ny oronao adiny ray fotsiny. Ezay koa koa dia hiaina foana koa marenaka hatramin'ny ariva. Dia aza koa hoe pastera dia mamaky baibony nareo koa problème mamaky. Aza mihinan-kanina mihitsy ary. Aza mihinan-kanina mihitsy marenaka hatramin'ny ariva. Tsy mety io. Joro atao milaza aminao fa tsy mety io. Raha vao tsy mihinana teny no fanahinao. Davida naresy Goliata. Jesosy naresy fahafatesana. Goliata nampiororona nandritry ny 70 andro, nampatahotra. Ny fahafatesana nampiororona zanak'olombelona nandritry ny 4 taona. 40 ans le ray, 4000 ans le anankiray. Fa tsy problema na 4 taona fa raha vao tonga Jesosy dia tapitra ny anaran'izay. Tapitra ny anaran'izay. Tsy haiko hoe hafirina le heverina foatra mitady haritra eo fiainanao. Ataovy azo antoka fa mifanena amin'ny Jesosy hampifaliana ny fonao dia misy zavatra afaky notaperina rehefa avy miaona amin'ny marina isika. Afatahotra ny zanak'Israely rehefa tapaka ny lohan'ny Goliata. Hitantsika anatin'ny Samuela voalohany, toko 17 zany. Feno tahotra zareo tamin'ny voalohany fa voaresy Goliata, tonga dia niala le tahotra. Ohatr'izany koa ny programan'Andriamanitra voaresy ny fahafatesana. Tokony ho miala ao anatin'ny kristianina sy ny zanak'Andriamanitra ny tahotra fahafatesana. Davida ny solution du royaume d'Israël, izy ny vahaolana ho amin'ny fanjakan'Israely. Ary te hilaza aminao fa Jesosy koa ny vahaolana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy no ilainao ary Jesosy no ilaiko. 30 taona Davida niakatra teo amin'ny seza fiandrianana. 30 taona Jesosy nanomboka ny ministerany. No Davida lasa tanànan'Andriamanitra ny Jerosalema. No Jesosy lasa tempolo fanamasina ny vatanao. Ka ty teny aminao zany fa ny tantaran'i Davida ray manontolo manondro an Jesosy. Tandindony aloka le izy. Vaty 5 tao kitapon'i Davida fa anankiray dia ampy teny tana ny andavonan'i Goliata. Ministera 5 ny kitapon'i Jesosy fa ministera ray dia ampy. Tsy mahendehaka ao an'Andriamanitra. Mino fa manomboka androany isaka mijery ny tantaran'i Davida ianao dia tokony hahita an Jesosy. Satria ny objectif dia ianao manahaka an Jesosy, mijery an Jesosy, mianatra ny amin'ny Jesosy. Faharoa, Davida sy ny aloko ny fanasan'ny tompo. Salamo 3:20 ka hatramin'ny 9 farany amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah ny mpiandry ahy. Ao antsika miara-mamaky. Loto dia vakiko ary. Anaran'i Jesosy, Jehovah ny mpiandry ahy. Tsy hanan-java mahory ahy. Mampandry ahy amin'ny ay maitso izy. Mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy. Mamelombelona ny fanahiko izy. Mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana azy aho, dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo ny loko eo mason'ny fahavaloko ianao. Manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindrapona anaraka amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ohatran'ny Jehovah andro lava aho. Mahafinaritra be zany. Ary tena salamo anisany mampianatra antsika momba an'Andriamanitra ny salamo nataon'i Davida ho an'Andriamanitra. Davida dia nafantatra an'Andriamanitra amin'ny mampiandry ondry azy. Dia ozy izy Davida, ohatry ny famelaran'ny mpiandry ondry ny safeno ay maitso ho an'ny ondriny no amellaran'Andriamanitra latabatra ho an'ny olony. Eo Andriamanitra ny manavao zavatra maro be, diloilo eny amin'ny lohanao, mba tsy ho hita hoe reraka ianao miatrikady. Mba tsy ho hita hoe reraka ianao miatrikady. Satria ianao ne ho ampandreseny ihany e.
fa le tarehinao mihitsy aloha mila amboarina, satria le fandresenany hoe ho aseho e, nefa ny olona mitazana anao. Andriamanitra mijery ny fonao, fa manodidina anao mitazana anao hoe ianao hono le mpivavaka, ianao zany le modely kely hitan'ny olona amin'ny fiarahamonina sy ao ampiasana na ao amin'ny fianakaviana. Eo ny anjara fahafenono men'Andriamanitra teneny teo ny kapokako feno dia feno. Diloilo sy kapoaka no hitan'i Davida, dia te-hiteny aminao fa tsy feno zao zay, satria androany tsy ranom-boaloboka sy menaka no menanao, fa mofo sy ranom-boaloboka. Zany hoe ny zavatra nanomboka hitan'i Davida sombitsombony, fa rehefa tena tonga Jesosy dia ny fenoan Jesosy le révélation hoe mofo sy ranom-boaloboka ny tena vonona eo amin'ny latabatr'Andriamanitra ho an'ny zanany mba ahafahantsika miombona aminy. Mofo sy kapoaka no tondron'le Salamo 23 io, na dia tsy voaresaka ao ary le mofo zay mahatonga milaza aminao hoe manondro an' Jesosy sy ny zavatra ho ataony, ny zavatra nosoratan'i Davida sy ny ainany. Ny fiafaran'ireo fitondrana, fiantohana, fikarakarana ataon'Andriamanitra rehetra dia eo amin'ny latabatra. Zareo tsara le Salamo 23 teo, Jehovah mampiandry ahy, zao no ataony ho anahy, makatsy makary ho anahy, ananana be deaibe ohatr' zao, dia rehefa ran'ilay izy mamelatra latabatra izy izy. Alleloia. Dia fantaro ihany koa fa ny fiafaran'ny fitondran'Andriamanitra anao eto ambony tany, ny fiafaran'ny fiantohan'Andriamanitra anao eto ambony tany, ny fiafaran'ny fikarakarana ataon'Andriamanitra ho anao eto ambony tany, dia misy latabatra anankiray zay atao hoe latabatra ny fampakaram-badiny zanak'ondry any an-danitra amin'izay fotoan'izay iandrasan'i Jesosy sy iraisan'ny latabatra amintsika rehetra ireo. Fa maninontsika ny tokony hianatra toetra avy amin'ny tantaran'i Davida nahay niaraka amin'Andriamanitra, ianarantsika ny toetran'i Jesosy niaraka tamin'ny rainy. Ilaina ianao mianatra ny toetran'Andriamanitra mba ho tonga any amin'izay toeran'Andriamanitra. Mifamatotra ny toetra sy ny toerana. Arakaraka ny toetra no ametrahan'Andriamanitra anao amina toerana. Exemple, raha vao maizina ny toetranao dia mamelanao eo Andriamanitra, satria tsy misy ilana ny famaizinanao. Fa rehefa manomboka mazava ianao dia Andriamanitra makanao, mametraka anao any amin'ny toerana avo mba hamiratra amin'ny daholobe ny fahazavanao. Toetra mazava sy mamiratra anandratan'Andriamanitra anao amin'ny toerana ambony, mifamatotra sy mifanaraka ny toetra sy ny toerana. Raha tianao hiova zany ny toerana, ovao ny toetra. Amen. Tsy mbola nahenao amen rarira be ohatry zay rehetra amin'izay nanompoako. Tena amen, tena hoe tena efa fotoatsarotra marina mana zao e. Ye, fotoatsarotra. Fa eo Andriamanitra ny anotriny, eo Andriamanitra nisy eo. Misy maizina, eo Andriamanitra ny teny hoe misy mazava. Misy raha masina mena ve? Eo mihitsy Andriamanitra ny teny hoe misy lanao ambany eo akalma fotsiny. Nona be ve ianao? Eo Andriamanitra ny teny hoe misy loka angany. Alleluia. Dia tandremo mamaly hoe manao an'le famaly pahalalam-pomba. Tsy misy dia mody miteny hoe misy. Tsika gasy matsy ohatr'izay mandray. Ahoana? Mandrosa sakafo e. Ay, aza manahirany. Le olona matonga teny efa avy nisahirana izy. Batsotra. To dia manaiky. Ok, aiza ny vilia, aiza ny sotro inona ny loka. Zany fa raha zany ny ataonao ka olona mety tsy dia tsotra le olona, tonga dia choqué izy. Fomba ny asa eky nataoko zanga ny eritreritry ny anasa azy. Milovaina daholo zany. Alleluia. Ny toetra dia hamaritra toerana. Zay mahatonga an'Andriamanitra ohatran'ny mandany fotoana mamolavolantsika mba hivoaka tsara ny toetrany avy ao anatinao, mba ahafahan'Andriamanitra mametraka anao eo amin'ilay toerana eritreretiny ho anao. Tsika ireo zao ho an'izay efa manan-janaka, misaina toerana ianao ho an'ny zanakao. Hoe ty zanako ty to dia misaina ny zanako ministra, dia to dia ministra daholo zany zany tsy tsisy vahoaka tsony zao ministra daholo zany. Dia saintsaina eny zary na dia ratsy aza mba misaina ny zany ho an'ny zanako,
maika avy Andriamanitra ao amin'ny seza fiandriananao. Ahoana izy tsy saina ny tsara indrindra ho ahy sy ho anao satria tiany ianao. Ka izy nefa zay ohatra misidina avy foana le tsara be ho anahy foana ohatra nitsitaka le izy. Zay fa malinao zay mihitsy mahatonga no tsy mety mahita an'le izy zao. Le ohatra miketoketoka ny tompo avy ao anaty zay. Manara-mba tsara toetra fotsiny. Wow, misaotra Andriamanitra. Manomana zavatra ho anaty koa ka ianao hoe. Za zany zao badena be miatrika an'le fiainana andavanandro. Ay moa hainao tokoa ka manomana zavatra ho anahy. Toy izy Davida, izy ane mpiandry. Ny ondry tsy misaina ay maitso zany. Ny mpiandry no misaina ay maitso. Ary le ay maitso tsy ho an'ny mpiandry fa ho an'le ondry. Ka ny zavatra saintsain'Andriamanitra zany ny tena marina tsy ho anazy akory fa ho anao. Tsy mahay antehaka ho an'Andriamanitra. Ho anao. Ho anao. Zay mahatonga antsika tokony hanamboatra aingana ny fifandraisantsika aminy. Fa raha ny zavatra ao am-pony sy ny omanina tsy tokony ho kivitsika. Matoa kivitsika dia tsy hitantsika le nomanina na tsy mijery azy isika. Jaona 3:10 minaran'i Jesosy. Fianarana nomeko anareo ny tompo. Fianarana nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Misy zavatra nataoko dia iny le fianarana tokony averinareo fotsiny. Zay mahatonga le izy miainga avy ao amin'ny fifandraisana ao amin'Andriamanitra ny fahafahanao mianatra ny momba an'Andriamanitra. Raha mbola tsy voavela heloka ianao, tsy afaka hamely zany, tsy hainao zany. Fa ao anatin'le tena renao mihitsy ny hoe nanao ny tsy mety ianao. Dia niantso an'i Jesosy ianao. Dia renao le vesatra tao am-ponao fa ne maivana, niaraka tamin'ny ranomaso mipotrapotraka be mihitsiny. Dia fantatrao ny lanjany hoe navela an'Andriamanitra heloka. Teo izy ny tompo, fianarana ozy izy no ataoko aminareo. Iny le nataoko taminao iny mba hataovy amin'ny olona koa. Raha misy olona tonga avy any aza miandra azy mipotrapotra-dranomaso vao mamela azy. Fantariny tokony ataonao, avelao zay tokony avela tahaka ny fahatsapanao, ny fomba namelan'Andriamanitra anao. Les relations entre anao sy ny tompo iny mihitsy ny mampisy lanjany le fijoroanao. Zay mahatonga an'le toetra mais stable arakaraka ny andro ny fotoana anarahanao an' Jesosy. Satria arakaraka ny anarahanao azy dia mifantatrao amin'izay Andriamanitra, mifantatrao personnellement avy amin'izay iainanao personnellement. Ilaina ny fampahirezana avy amin'izay voasoratra ato amin'ny Baiboly hoe i Jona tena nanao an'ity dia vadik ohatr'izao dia lasa ry zatsy anao ohatry ny Jona. Fa tsara be raha tonga dia efa niainanao mihitsy le niainan'ny Jona. Zay fotoana zay afaka hiteny ohatry ny Jona ino, aza manao ohatry ny reny fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Jaona 14:3 minaran'i Jesosy. Zay hitoerako no hitoeranareo koa. Maninona Jesosy mampianatra ny toetrany dia manam-paniriana mba any amin'izay toerana misy azy no hisy anao. Satria miaraka ny toetra sy ny toerana. Tena kaikinao miaraka ny toetra sy ny toerana hoe. Avy ireny zay, miaraka ny toetra sy ny toerana hoe. Amen. Dia zay zao mahatonga an' Jesosy hoe Matthieu 25 na mefanoarana izy nanazava tsara izy parabola momba ny mpanjaka zay any amin'ny fotoana farany ampisaraka ny ondry sy ny osy. Ny ondry le tsara toetra mora manaiky, ny osy le mafilo tetu, mafilo mafiatoka, mafy daholo. Misy farany io e. Dia zareo tsara fa tonga dia avahan'ny mpanjaka le ondry manetry tena tonga dia aty akavanana toerana, ary le osy mafilo tonga dia avahany à gauche any fahaverezany. Ka le toerana rapitso homaninao ao aman-toetra androany. Alleluia. Toy isika le teny. Ohatrany ahoana le fifandraisan'i Davida tamin'Andriamanitra. Voalohany zao voalazany Salamy 22:9 dia 10. Minaran'i Jesosy. Ianao no nampivoaka avy tao an-kibo.
Nampandry aho fa izay ianao, fony aho mbola nampinonono ny reniko. Nankinina taminao hatrany amboaka, hatrany akibon-dreniko dia Andriamanitra ianao. Fantatry Davida, ino tsara. Zay mahatonga dia milaza teo hoe ilainao be mahay mamerina souvenir-piarahanao tamin'Andriamanitra, ahatonga anao hifikitra isan'andro amin'Andriamanitra. Aza mora manadiny fa io no mampiverin-dalana. Aoka ianao ora mora mahatsiaro mba hatonga anao amikitra amin'izay efa teo ho anao hatramin'ny voalohany. Hozy izy Davida, fantatro fa hatrany amboaka dia efa Andriamanitra ianao. So dia misy lasa ny sainy hoe hienjana koa Davida tany amboaka izy dia efa mivavaka. Le Salamosy ratan'io tsy tany amboaka, fa efa lehibe izy vao nanoratra an'io. Fa fantany ny zavatra nampafantarina azy mazava be, ny mamany no niteny taminy hoe enao io anie tamin'ny zabevokanao dia efa nivavaka e. Vao nitsaika ianao dia efa nivavaka hoe Jehovah io ny zanako. Fantatrao ve Davida, enao anie hatrany amboaka dia efa napetraka tamin'Andriamanitra e. Ary nisy problema nefa saika tsy tafavoaka tao anie ianao e. Fa noho ny amin'Andriamanitra sy ny famindram-pony, noho ny amin'Andriamanitra sy ny famindram-pony dia jereo ilay salamo vakiana teo, hozy izy, ianao no nampivoaka avy tao akibo. Ena reny hidirantsika amin'izany resaka izany. Rehefa sendrakizo i Davida dia misaina izy hoe ahoana reny no hatafavoaka, dia mahatsiaro izy hoe tamin'izaho tao akibo mamanay ary nisy problema saika tsy tafavoaka fa navoakany. Hitanao tsy mampitovy anao sy Davida. Davida misaina an'izany. Tsy ampy zany raha androany fotsiny ianao miankina amin'Andriamanitra, miankina amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Teo ozy izy Davida, tia lalovako androany ity ohatry ny namohan'Andriamanitra avy tao akibo no amohany ahy koa zao amin'izao. Tonga dia courage izy, courage. Tsisy olona mampahery misaintsaina n'izy tao amboaka izy to dia misaina hoe wow, za ty ke saika tsy teraka. Ay zao ny atranika dia efa tadiaviny devolo fongorana, tadiaviny fa tsy vitany. Saika maty fa tsy maty, saika tsy tafavoaka fa tafavoaka ihany. Wow, aika moa zany tokoa ianao Jehovah. Miatrika amin'izay Davida tsy mitovy ohatry ny daholo be, satria Davida nampahafantariny reniny azy fa ianao hatrany amboaka no efa nentina amam-bavaka. Tena kaikinao misy zavatra zay tany amin'ny lasanao hoe efa namohan'Andriamanitra anao hoe tsarovo zany hoe fa tsy miovy izy hoe. Dia teneno tsara amin'izay le akaikinao, raha namoaka anao izy tamin'izany hoe amoaka anao izy amin'ity taona teo hoe amen, amen. Tantarain'i Josefa sy Maria tamin'i Jesosy tamin'ny Krismasy anie ka tena tsy nahita toerana mihitsy anie tsika, fa mahavarena. Nisy toerana ohatry ny sokatra izay, fihinanam-bilona le izy, tsy problème en condition fa teraka soamatsara ianao. Mety hisy ny sakatsakana fa ny sitrapon'Andriamanitra tsy ho voasakana. Mety ianao nangataka mba hisy trano hiterahana, namaly Andriamanitra nomeny le trano, mety tranon'olona aloha le izy fa trano. Ny zava-dehibe tsy omby mivoaka tao fa olona. Hitanareo hoe misy zavatra be dehibe zany ao azontsika hisaorana n'Andriamanitra. Le Andriamanitra namoaka avy tany amboaka ozy Davida, zay no amoaka amin'ny situation rehetra. Ary matoa navoaka misy programma.
Zaza mila mitandrina tsara amin'ilay programme zay satria ny antony ny amoahany asiny na ny ekena ho velona misy zavatra tia ny aviana sy tia ny atao zavany mbola tsy azoko an-tsaina angamba nozy izy Davida tamin'izany dia nanomboka nyjoro Davida satria fantany hoe misy zavatra izay ny ilan'Andriamanitra matoza mbola velona. Todika eo amintsika tsiraray avy mbola velona amin'izao taona 2024 zao. Misy dika moa teo ianao tsy lasan'ny Covid tamin'ny 2020 raha nisy ny lasan'ny Covid. Tombontsoa sy tombonandro mpamindrapola izy tokony hitodianao hanome voninahitra an'Andriamanitra fa mbola misy ilana ianao. Valio izay antsy izay. Faharoa, fantatra Davida tsara ny lavaka nanalana azy. Isaia 1:5 dia Jehovah voalaza ny teny. Andriamanitra miteny an'ity dia jereo any amin'ny Isaia Andriamanitra no miteny fa Davida efa nafantatra an'io. Vakiko aminaran'i Jesosy. Miaino ahy ianareo izay miezaka mitady fahamarinana dia izay mitady an'i Jehovah. Tsarovo ny vatalampy izay nakana anareo sy ny aty lavaka izay niedina anareo. Davida ry havana tamin'ny androm-piainany. Nampanjaka azy izy dia natsiaro foana izy fa mpiandry kely nahitan'Andriamanitra azy. Misy taontsika ohatrany tsy te hatsiaro izany ny deparantsika satria mety depara mampalahelo kely fa androany te hilaza aminao ataovy souvenir tsara ao am-ponao iny depara ny arahanao tamin'ny tompo iny taiza ianao no hitany tena akaikinao taiza ianao no hitan'i Jesosy hoe misy amintsika reto zao tany am-bara dia zareo fa mivonjena ianao tsy midika zany mahatsiaro le bara aleo na anao reo zazy kely ihany zany fa azafady tiany zavatra tesahako eto tsy ianao makany fa ianao mahatsiaro hoe ndry aizakay zany taizany ny efa rako zany raha tsy mivonjeny tany amin'izany toerana izany marina fa mibara tsy toerana tsara Andriamanitra ny hamindra fo hiasa ampitsimbaty an'ireny toerana ireny satria tsy sitrapon'Andriamanitra ny fahamamona tsy sitrapon'Andriamanitra ny alikola dia na pastera ny tena tovay raha mbolopika io alleluia so dia teniko ianao fokazikarako ny tompo satria nisetroka tao amin'ny tempoly hitanareo rehefa resy lahatra ny fon'ny olona dia mahitahita zavatra forona anatin'io baiboly io rehefa nihira tamin'ny feo ray ny levita sy ny anina nanomboka nisy raha ho ana setroka hainareo iny setroka iny hita hifoka izy io zao dia te laza aminao fa makofina amin'ny fanamasina ny sigara afaka hivavaka ao anao zay fa afaka no afaka amin'izany ianao marina ny témoignage amin'izany amin'ireo mody memeo akaikinao reo fa mety efa mbo fatotra izany any izy fa mba efa afaka izy tokony ho courage ianao fa possible zany ny kanao possible ianao ho afaka amin'ny sigara possible ianao ho afaka amin'ny toka possible ianao ho afaka amin'ny rongony possible ianao ho afaka amin'ny pornographie possible zany arao tsara fotsiny lesony eto dia ho hitanao fa ho afaka ianao misy zavatra be dehibe mba matotra ny olona sy mampahory azy tonga Jesosy hanafaka azy dia eto Davida matsiaro isaka misy zavatra mitranga dia nitsaroany Davida dia zao tany am-pendrasan'ondry tsisy natsiaro fa Andriamanitra natsiaro amin'ny fotoana rehetra vitany Davida mampatsiaro ny tenany eritreretany hoe efa ny amin'ny promotion tsisy rarahinany zany tso mbola izy mbola mirarahany zany eo amin'izay le resahako anao hoe mahaiza miaraka amin'Andriamanitra mahafinaritra ny misitraka promotion aty aoriana io olona rehetra ty promotion fa tsarovy le niainganao fony ianao ny tsipon'Andriamanitra tany amin'izay toerana nisy ianao misy olona amintsika reto mety efa teo saika andeha hamono tena no tsiponin'i Jesosy tsarovy zany fa navotany ianao ny vonjeny ianao tsy tia ny overy ianao ny fahatsiarovany Davida dia zao fantatry Davida hoe taiza izy tany am-pendrasan'ondry tany anala tany an-tsaha izy rery tsisy olona ny raharaha fa Andriamanitra no ny raharaha azy anyka taty aoriana rehefa misy olona mitady anala ny Davida amin'Andriamanitra tozy Davida aleoko Andriamanitra toy izay olona nareo manala amin'ireo nareo tsy teo tamin'izany jaly fa izy teo tamin'izany jaly tsy nareo taty aoriana rehefa lasa mpanjaka no ametrahako fo le Andriamanitra nahita sy nanao ampanjaka no ametrahako fo mitandrina be miaraka amin'ny olona satria tsy olona ny namoaka fa Jehovah ny namoaka ianao na rehefa tafita betsaka ny teo namanao lasa mahafantatra zay reny ny mpiara-mianatra ohatr'izao mihitsiko satria succès ianao
tsy ratsy zany e, aloha koa mba misy mitady ianao dia tsisy mitady koa aloha e. Fa tandremo ny fonao sao dia ho adininao Andriamanitra niaraka taminao fony ianao mbola komavomavo dia manomboka hiaraka man'olona be dia be anao satria heverinao fa ny olona no manome estime sy valeur anao. Taminy ianao mbola sahirana tsisy nyrarahin'ireny olona anao, tsisy nyrarahin'ireny olona ireny anao, Jesosy rery ny tena tianao. Ka rehefa tonga ny fotoana ho esorin'i Jesosy ny fantrana sy ny fampahoriana sy ny trosa lava sy ny zavatra be dia be araka ny fampanantenana fa jobilo ny taonty mbola tsy niova ny teniny. Tsy mbola naheno loha hoe ohatra mafimafy le finoany rehetra fa ohatra ny ajanona indray le teny fikasana jobilo fa ohatra ny ovaina angambany. Izy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Raha teo Jesosy hatramin'ny voalohany aza manary azy ianao hatramin'ny farany, fa izy tsy manary ianao hatramin'ny farany. Samuela 2:9 anaran'i Jesosy. Teo anatrehan'i Jehovah izay nifidy ahy, izany ny fitenin'ny Davida. Andriamanitra no nifidy ahy, tsy olona fa Andriamanitra. Ary izay Andriamanitra nifidy izay tandremako, mitandrina satria sarobidy be ilay Andriamanitra nifidy ahy. Tsy tiako izy alahelo rehefa nifidy ahy. Jaona 7:29 aminaran'i Jesosy. Hoy Jesosy, za mahalala azy fa izy no niaviako ka izy naniraka. Tsy le fitenin'i Davida dia iverina mitenen'i Jesosy tsika. Ozy izy Davida, eto Jerosalema sy manerana ny Israely izany mpanjaka andihizan'ny vahoaka. Izay tsy mandiha koa dia tsy mety, tsy maintsy mandira vao eo mpanjaka. Vao mandalo zany mpanjaka dia tsy maintsy mandindihy daholo zany ny olona rehetra. Zany no fanjakana zany. Tsisy idirana hoe tsy mahay mandiha mandalo no mpanjaka. Ozy izy ny mpanjaka, ozy izy Davida, eo anatrehan'Andriamanitra ozy izy isan'ny mandiha eo anatrehan'ny fahalebiazany sy ny fanjakany ary ny fiandrianany satria za mpanjaka anareo fa za tsy mpanjaka an'Andriamanitra, Andriamanitra ny mpanjakako. Dia mipetra ny olona, ianao ve mpanjaka be dia midainsa be ohatran'ireny? Toy Davida fa ngao anareo ny nanaovako dainsa, ho an'ilay Andriamanitra ny fidy any anaovako an'ireny anie. Mirary aho avy fotoana ho lasa olona be tena le any amin'le eritreretinao tena le sady le azonao tiako teneniny amin'le tena le hoe tena le wow, tena wow amin'le de wow e. Fa rehefa mandeha sy vonina mandeha tandremo sa dia vonina mandeha vonina fa maninona novainy ty danse fony mbola tsy nisy le toedra raha ianao tena hainao mihitsy midoladola niakatra amin'izay n'le zavatra dia manomboka zay vonina mandeha na madama na ramose verena tsotra fotsiny aza velo hovain'ny zavatra mitombo amin'ny fiainanao. Alleluia. Tsy hoe rehefa ho avy ny fotoana lasa olona lehibe anao dia miaraba pasteur pisa foana ny nahazatra antsika dia ambazy hovainy zay fiadanana dia ahoana e tain'i Jesosy zany ny arahana tetiko vao niova ianao. Hatramin'izay tsy ohatra izany ny fihetsikako. Alleluia. Izany fahatsorana izany tsy maintsy resahantsika satria manomana anao amin'ny zavatra goavana Andriamanitra mantsiny. Alleluia. Tsy hoe efa lasa amin'izany toerana izany dia faly izany pasteur dia wow, alleluia. Alleluia. Satria misy olona mijery. Meo an Jesosy ny fonao. Aza vela izavatra anova aza. Aza vela izavatra anova ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Dia ozy Jesosy amin'izay le Jaona 7:29. Izy niaviako. Jesosy nafantara tsara fa avy amin'ny rainy izy. Jaona 8:14. Na dia manambara ny tenaka ho azy dia marina ny fanambarako satria fantatro izay niaviako izay alehako. Fantatro. Ianareo koa tsy mahalala izay hiaviako na izay alehako. Jaona 17:8. Ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa ary noraisiny ka fantany marina fa avy taminao ary nino izy fa ianao no naniraka. Izay no mahatonga Jesosy raha mareo marikinareo dia manokana fotoana foana izy hitokanana iresahana amin'ny rainy satria fantany fa avy tamin'ny rainy izy.
Ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia misy ifandraisany. Iny tsara. Ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia misy ifandraisany amin'ny fahaizanao, mampatsiaro ny tenanao, ny toeram-panomboana, ny tsiponan'Andriamanitra anao. Misy ao fa mety tsy voadisernenao hoe taiza ho aiza le izy, fa ilainao ny mamantatra an'izany mba hahafahanao mifikitra amin'le nanandratra anao sy le nanafaka anao. Misy histoirany ao antranao sy ny tompo e. Tsy hoe misy zistoira voasiana zeda dia efa mivady dia zavatra fa le dikany hoe zistoira matsy resaka tsy dia milamina fa histoira le nresahako. Misy tantara tsara teo aminao sy Andriamanitra tany amin'ny passé anao. Voninahitra mandrakariva ny tompony amin'ireny. Ilainao no matsiaro ny vatolampy izay nakananao, ny atilavaka izay niadinanao, taiza ianao vao niova fo. Ilainao no matsiaro izany mba ahafahanao mamerina ilay fitiavana voalohany, satria mahatsiaro ilay toerana voalohany sy indrindrindrindra mipaherezan'ilay tantara voalohany. Rehefa mitady ohatry ny angatsika fifankatiavam-pivady tokantrano vetivety, dia ny tokony ataonao dia ampatsiahivinao ny fomba nahitanao azy tamin'ny voalohany. Tamin'izany nahitanao tamin'izany tena tsy nahatadamba mihitsy aho. Misy histoire commune entre an'le mpivady mahatonga an'le couple matanjaka. Misy communion anatantara ao. Mazava ho azy misy Jesosy moa zany le izy. Fa manazava aminao hoe raha ohatra hoe mpivady tsy miresaka an'izany tsony resaka efa taloha koa zany resaky ny tanora zany, hitako eo fa dia migorery eo fitiavanareo. Ilaina amin'ny mampatsiaro dia le tamin'ny any le kabary nataonao iny koa dia tena dia mba mifampatsiaro eo zany e. Tsy maro zany hoe pastera mivady nareo mijerijeri anazy maro zany e. Ilaina zany. Ilaina ny manao an'izany eo amin'ny tokantrano. Fa tsy hoe zao efa tsisy taona an'izany tsao fa aiza ny vola. Dia tena tsy ahita ianao. Asio fifaliana aloha verena. Zavatra be dia be. Tadidiko mihitsy tamin'izany dia akanao. Mba mitantara zany ianao tsy hoe mitantara aminao. Tena nitepitepy sy nidobodoboka mihitsy ny fo. Misy zavatra averina. Ohatr'izay mihitsy ny fiarahana amin'Andriamanitra. Misy zavatra mila averinao amin'Andriamanitra. Rehefa mivavaka ianao tompo, tamin'le za tonga hoe andeha hivavaka iny, problema ny natongavako tao Jesosy fa tsy ianao e. Ianao ke nijery anahy na nirasana fotsiny moment iny isamboranao aho. Saotra betsaka. Raha tsy manana an'izany tantara zany ianao dia manana an'izany tantara zany. Tsy voatery hoe problema le tiako tenenina, mety zavatra hafa mihitsy. Mety hoe sendra nandalo ianao dia nisy ny teny ndao hivavaka dia sendra niditra ianao, tsy ampozinao fa Andriamanitra nefa mitarika. Dia saintsainy hoe tsy nifanena tamin'ilay fahamarinan'ny teny ianao. Dia ataovy sarobidy ny fiarahanao amin'i Jesosy. Tena kaikinao tsika fony any amin'ny souveniranao any hoe zay mihitsy. Le niarahanao tamin'i Jesosy hoe le tamin'ny voalohany iny hoe dia aza adinoana tsony iny hoe somaheno tehaka ao an'Andriamanitra. Ilaina ianao mampatsiaro ny tenanao hoe taiza ianao no hitan'i Jesosy sy ny vonjeny. Ilaina zany, tena ilaina. Zany ao anatin'ny fahafahanao mamelona ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Tsy lesona ilay resahantsika fa zavatra niainanao, tokony avoakanao, iarahanao amin'Andriamanitra sy tohizinao miaraka amin'Andriamanitra. Possible koa mety hoe nisy problema nlalovanao tena hoe tsy takatry ny saina fa ny sauvena ianao, reny mba tsaroana. Tena kaikinao, reny tokony tsaroanao hoe dia hisaoranao azy vaovao indray. Anisany hamantaranao fa mavesatra ilay fisaorana dia ohatran'ilay tamin'ny fotoana voalohany andraisanao an'ilay izy nivesatra ilay fisaorana amin'ny fotoana atsiarovanao an'ilay izy. Ohatra, nisy problema tany am-ponja ianao dia ny sauveny Jesosy mivoaka avy any. Ohatran'ny ahoana ny fisaoranao tamin'inao ilay mivoaka. Zay polisy lasy tsy hitako amin'izany, niasana polisy sezin'Andriamanitra saotra anao pastera e. Neo mandraika tiana andreo mbola tsy nanao ianao. Mafy le nitranga dia ny sauveniko.
androany avereny tsara anatin'ny sainao fa raha tsy teo Jesosy mahatany ianao dia ataovy mavesatra le fisaorana ohatry ny taminy ianao le voamivoaka iny hoe Jesosy raha tsy tamin'ireny tokoa zany any sauvenao mety taiza ny fiainako ary mety ho mavesatra kokoa aza le fisaorana aty aoriana. Misy fisaorana ohatry ny mila ateritsika zany ngamba matoa Andriamanitra misisika. Taiza ianao io no sauven'i Jesosy isaory azy zany. Izy ianao io no novainy andre kako io moa zany dia tena alleloia hoe izy ianao io za zany aloha tena tonga saina dia misaotra Jesosy tonga eto ianao hoe iza ny anam-po hoe sabotsy maraina weekend ile zao dia io ianao mipetraka milamina tsara tsy mitabataba tsy manao telefônina fa mihaim-pitoro teny. Iza nanam-po an'izany na za ty koa izy moa nanam-po dia hitoro teny hono za ty indray andro any. Jesosy ny nanam-po, Jesosy ny nahita, Jesosy ny nandahatra, Jesosy ny nandamina. Amen. Hitanareo mizavatra zany tsy fantatsika. Andriamanitra no mahafantatra ary Andriamanitra no mitona, Andriamanitra no mitarika. Fahatelo, azony Davida an-tsaina araka ny asany Andriamanitra. Efa vakitsika teo le Salamy 23 fa tsy vakiko tsony. Amin'ny mampiandriondry ny Davida dia fantatry Davida ny mampiandriondry an'Andriamanitra. Ozy izy Jehovah ny mpiandry ahy, mandry ny saiko satria manana mpiandry ahy. Rehefa mijery le ondry aho ohatrany tsisy miasa sainy zany le ondry, alainy le bozaka iny dia fa le mpiandriondry no misaina hoe raha volany ty dia hoentinay iza zany dia mety amin'izareo ve io dia mamparary kibo azy ahoana ary izy zany tena tokony atao salady ve sa dia ahoana le mpiandriondry no misaina zany fa le ondry hoentina avy any dia vao mijanona mpiandriondry dia eto zany dia mety hoe misy ordre omeny le mpiandriondry dia mihinana fotsiny. Mahafinaritra ny izy toetran'ondry zany fa iza miasa saina hitady le hay maitso mpiandriondry ary amin'io le hay maitso tsy ho anazy ho an'ny ondry. Za aloha mbola tsy rehita mpiandriondry niady tamin'ny ondry miala teo fanamizay zao tena akaikinao misaina zavatra ho anao Jesosy, misaina ny tsara ho anao Jesosy, misaina n'izay ilainao Jesosy, misaina n'izay ahasoa anao Jesosy, misaina n'izay ampatanjaka anao Jesosy. Misy zavatra tsy ho hitanao mihitsy hoe fa Jesosy nefa mahita an'ilay izy hoe dia hitondra anao any izy hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Mandinika eo zany Davida, mandinika ny asany izy dia mandinika an'ilay ondry dia mahita ny tenany izy eo amin'ilay ondry hoe rehetra zany mitsoka anahy eto dia zany tsy maintsy misambotra azy ihany. Za koa zany misy fotoana mety mitsoka an'Andriamanitra aleo tsy mitsoka zany fa manjary mampavesatra ny asany. Hitanareo ve le mampahendry anao ny fahafahanao misaintsaina an'Andriamanitra eo amin'ny asanao. Amen. Ozy izy Davida miadana amin'izay ho avy rapitso mampiady saina ny olona satria fantatra fa misy mpiandry ao amin'ny tsy hita maso ao manomana ny tsara ho anahy. Ozy izy Davida, Andriamanitra mitondra ao amina zavatra tsara mahasoa hay maitso sy rano fialan-tsasatra. Andriamanitra mpiandry ahy tsy mitondra ahy hitady hay maitso sy rano, tsy za no mitady an'ilay hay maitso, za natao anaraka ny mpiandriondry fotsiny, fa le mpiandriondry mitarika nefa mahita aiza ny hitondra fa any misy an'le ilaiko. Ka rehefa mitondra ny mpiandriondry za metra ampantanina hoe mais allons-nous mety tsy voatery amaly ianao ne mpiandriondry fa izy ianao moa no valiana ianao ne ondry. Izy rehefa misaina anao fotsiny taovy mahampy zay fa aloha izy hitarika anao dia rehefa manaiky ianao hoentina tsy ho loza fa fiadanana, tsy ho ratsy fa tsara, tsy ho fisaonana fa ho fandehizana, tsy ho fitomanina fa ho fifaliana, tsy ho fahakiviana fa ho fanantenana. Zany ny tondrana Andriamanitra antsika. Ny vision an'ny ondry eto amin'ny loaliky ny mpiandriondry any hitany hoe io fa misy cicatrice fa mivavaka ao antsika izy
fa ny tonombavaka tsy azo niondra an-tsaina hoe inona. Fa rehefa mitsangana ampiandry ondry mahita ny vision zay tsy hitan'le ondry eto ny vision any ondry, fa vision mpiandry ondry aty ambony aty. Dikan'izay le tsy hitanao no hitany, le tsy ho tonga anao mihitsy no hitondrany anao. Le mampiady saina n'le tsy misy mpiandry ondry reny tsy tokony mampiady saina anao, satria le tsy hitany reny hitan'le miandry anao. Natao anao zay andrasany le omaniny sy hitany, ary le tsara indrindra zay tiany mba ho anao. Amen. Andriamanitra mpiandry ondry no miantoka amin'ny fiarovana ny ondriny. Tsisy ondry zany tonga avany le ambody tonga dia mitsangana tsy ho vitan'ny ondry zany ny andry amin'ny ambody. Misy zavatra tsy ho vitanao fa Jesosy no hanampy anao. Izy no hiaro anao, ary izy no hiazona anao, ary izy no hitahiry anao. Zay mahatonga azy milaza amin'ny Korintiana 2:13 lanjain'ny mpiandry ondry avokoa ny sedra rehetra ho atao eo aminao, satria fantany loatra ianao hoe ty tsy zakany. Aleo ty tsy ampandalovina, ty zaka vita vaksiny efa troisième rappel. Alléluia. Ary tsy ianao no misafidy eo sedra arabola efa vita. Ny tompo no mandamina an'izay. Ny ana le sedra amin'ny teny manafotoana iny reko otrany hoe ny olona zany teny manafaka. Teny manafotoana. Alléluia. Zaho efa tsy te handalo an'iny tsony. Ty Andriamanitra mijery. Mbola tsy masaka izy zany mbola tsy masaka izy zany ozy ny tompo. Mila mandalo, tsy le fifaliana mpandalo, fa te hahita ny fandresenao Andriamanitra. Te hahita Jesosy iny ianao fa afaka. Mahafinaritra be zany hoe tsy mety tafotohany zany tsony. Alléluia. Dia zay mahatonga ny bokin'ny Jakoba amin'ny teny hoe sambatra ozy izy ny olona zay tsy tafotohana amanteny, fa izy nefa mizotra ho amin'ny fahatanterahana. Io Jesosy amin'ny Jaona 11 raha mandeha amin'ny mazava dia tsy tafotohana, fa matoa zany tafotohana mandeha amin'ny aizina. Mila mianatra mandeha amin'ny mazava. Na dia manafotohana ary ny tenen'ny olona dia tokony ho vitanao no misurmonter an'izany, dia tsy tokony ho tafotohana ianao. Alléluia. Jesosy mpanjinina. Mety hoe tsy mora, mety amin'ny voalohany ohatry ny vita. Verina tamiko indray le izy, ohatry ny tsy vita kely indray. Dia tsy maninona, traka eto ambavaka Jesosy verina le izy dia tsy vitako indray. Omaly tsy tafotoana fa androany tena choqué de chez choqué. Hoe teo amin'ny Jesosy zay, tompo tsy te hiaina an'izay tsony. Maninona ary any voasaringotra amin'ny zavatra oatra. Sao dia misy intereko voakitika ary mahatonga ohatry ny sorena. Dia tsy kafony fa tena misy ao. Misy intérêt ao voakitikitika. Dia amboariny fo dia hoe teo anatrehan'i Jesosy. Tompo tsy te ho tafotohany zany tsony. Rehefa le mitondra fiara ianao miala avanto dia misy motos bisikileta miaraka amin'ny sarety mitambatra. Alléluia. To dia miaraka eo anoloanao daholo zany tonga dia mijanona eo anoloanao. Sady micouper à droite izy zany nefa tokony ho dépassement à gauche. Ianao zany manana ny rariny, ianao koa manana ny marina. Any aminao ny intsiny. Fa Andriamanitra tsy mipermettre anao hoe mahazo tezitra, fa tsy tonina amin'ny fo. Zay mahatonga misy fotoana ny tômôbilo hoe esorin'Andriamanitra ny klaksonina. Sekolony toetra ny arena. Tiako tsy maneno eo. Amboarin'Andriamanitra anao hoe tsy voatery tsy maintsy mireagir rehefa misy zavatra mitranga. Alléluia. Mety ohatra hoe zavatra tsotsotra le resahako, fa eo amin'ny fiainantsika misy tandremo. Tandremo mora sorena, tandremo mora tezitra, tandremo mora kizitina, tandremo mora tafotohana, tandremo mora mitsara, tandremo ny jugement, tandremo ny pré-jugement, tandremo ny accusation, tandremo ny condamnation zany, tandremo pasteur zany ve tandremo anadolo izy daholo zany. Dia tsy vitsy zany raha herin'ny tena, fa vitsy zany rehefa miankina amin'ny Jesosy ianao. Satria eo amin'ilay fotoana migadona le izy dia miresaka amin'ny Jesosy aloha ianao vao tafajoro. Fa tsy hoe tafajorojoro azy vao hoe Jesosy miantso an'i Jesosy aloha dia renao amin'izay mitsiny hoe inona moa tokony ataoko eto. Dia manontany an'i Jesosy ianao, tompo inona tokony ataoko eto. Dia hibitsika izy mangina, tonino fo, atao ohatran'ny tsy heninao le teo.
mianara mahita irika mijery zavatra tsara ao ambadiky le zavatra ratsy mety tenen'le olona. Noho ny amin'ny fandaminana dia mitombo ny telestage. Ahoana fahitanao an'izany? Fahitako an'izany zao miena ny tele. Tsy maintsy mivavaka zany. Aninona fotsiny natomaizinao? Miara-miasa maso. Anatin'le tena le novelasy, le tena le eo amin'le hoe isaraka sa tsy isara amin'ny mihitsiny. Tamin'Andriamanitra telestage teo zany tompo hoe za tsy isaraka aminao. Alleluia. Misy zavatra miara-miasa mahasoa ao. Jerevan'Andriamanitra ny fotoam-bavaka sy ny fiainam-bavaka ohatrany tena tsy mahazo toerana. Dia misy zavatra kitian'Andriamanitra. Afaka mifankahita amin'Andriamanitra bebe koa ianao anatina situation anankiray izay avelany hitrango eo amin'ny fiainanao. Mangatà amin'i Jesosy. Aza mora tafotoana. Alleluia. Davida tena nahita mihitsy ny wow, ohatrany fitondrako an'ireo tondro rehetra zany fitondran'Andriamanitra ary mbola tsara lavitra satria za misy fotoana tsy tanteraka amin'ny fitondrako an'ry zareo, fa izy Aman'Andriamanitra azy tanteraka izy amin'ny fitondrany ny fiainako. Andriamanitra mpiandry ahy no miantoka ny fiarovana. Raha sendra tsy maintsy mandalo toerana misy loza sy fahafatesana dia tsy maharo ny tenako amin'ny mahondry fa mila mpiandry-ondry aho. Azony Davida an-tsaina ny fijoroan'Andriamanitra ho azy. Jaona 4:4 io Jesosy, zany mpiandry tsara ary fantatro ny ahy sady fantany ahy. Ny azo ny anisan'ny asa anankiray ampanaoviny tompo ahy dia manao resaka montage vidéo. Dia mba nandiny teny inona ry zany tompo fe zao tena hoe mpiandry mpanao montage vidéo ve ny tompo? Ie. Satria rehefa manao montage vidéo ianao dia feno sary be dia be atao hoe rush. Zany atao ndretsaka izy be dia be mipetraka rehefa lasa mipetraka be dia be moa zareo satria teritery ny plastika androany. Dia io rush io rush azafady asiana teny anglisy kely. Rush io io zany le vidéo brute. Ao zany ianao tratra misikotrory na manoka matory tampoka ipasitely ny teny ho anao zany teny zany dia alefa ny caméra manao amen. Dia zay sary zay zany zao tsy azo avoaka. Asany any ampanao montage zany ilefa hity ianao ohatrany hoe amin'ity tonty tonjobilo anao. Dia iny sary iny zany tapahana. Ho azavako aminao le izy nazahoako an'le izy ho anahy hoe ay Andriamanitra kay amina zavatra be dia be momba ny fiainanao le tsy mety reny tapahany reny dia tsy aseho any. Fa le ohatrany le tsara be le sendra nanao volo iny ianao iny mihitsy ny mody avoaka le sary satria ny tsara indrindra ny tian'Andriamanitra ho aseho fa zanany ianao. Azonareo ve zany? Dia ohatr'izany koatra hoe mandeha ohatrany fiankovana sy ny fiderana dia herinao mihitsy misy tapahana dia tsy avoaka any amin'ny misy nafanafota ao. Zany hoe mampianatra azy ny Andriamanitra fa possible afaka tapahana dia mba zay tsara no avoaka. Afaka mianatra tsika miresaka qualité fa tsy voatery resaka défaut. Rehefa miresaka ny vady aman-janaka ao ianao mba mianara miresaka ny qualité any aminy. Dia ahoana le défaut pasteur? Eto am-bavaka fa tsy resahana. Mahita qualité ve ianao amin'ny mpitondranao? An'izay tsika zao, alleluia. Raikitra ndray sitrapon'Andriamanitra resahantsika. Fa raha vao manomboka renao mihitsy hoe ohatry manomboka kritika na défaut mibetsaka, marary ianao. Osa misy miteny sa marary aka. Marary ianao. Raha vao tsy mahay mahita zavatra tsara intsony dia efa misy zavatra efa niaisitra izay tao anaty. Dia zareo tsara fa ny fitiavan'ny tovolahy ny tovavy amin'ilay fotoana ilay mbola tsy point sur, oh là là, lazavaina daholo ilay moa rehetra. Dia miresaka koa za lesy tena ohatrany tena mikify be azy. Kifé midika ny kifé dia hoe aimé zany koa mbola hafa koa. Dia miteny le namanao. Izy ilty be sofina be. Dia zareo fa ianao ty tsy hitanao ny angezan'ny sofina.
Tsy mampanino izany ka. Ho lany maraina manontolo ahy lalao ny sofiny. Mahita zavatra tsara ho teneniny ianao satria maninona? Ataovy ohatr'izao ny tananao. Satria maninona? Tia. Marina izany pasteur. Izy anie ohatrany tsy dia mahita frantsay, tsy maninona izany. Je vais l'aimer de mon cœur tout. Hainao satria tia ianao. Dia jereo amin'izay, rehefa mandeha izay fotoana ka sanatria tsy manana Jesosy amin'izay ilay mpivady, dia manomboka défaut amin'izay no mivoaka. Nareo nga tsy nanarety ny frantsay tamin'ny any, nefa ianao taloha ianao, nefa nakafy an'iny tamin'ilay voalohany mbola tsy norosa. Izay mahatonga mifototry ny tokantrano tsy fitiavana eros ety amin'ny vatana ety ivelany, fa fitiavana agape. Tia na dia aza. Manomboka me mahita ianao eny e. Mety izay ny tsy vitany fa reto ny zavatra ainy. Tsy haiko hoe maninona izany no sain'Andriamanitra resahany eto. Misy tokantrano tokony hositranina angambany androany maraina. Misy fifandraisan'ny mpivady tokony ho arenina. Tandray vao fampijety dia enona? Samy ao an-trano ohatr'izany ve nataonao andramo ane, andrasoarane. Ga le olona efa vadinao ohatrany dia ataonao ohatr'izany. Mba saintsaina hoe vao hitanao tany am-pianarana ohatra, vao hitanao ilay ankizy vavy dia izao nataonao taminy. Enona? Dia ahoana ny réaction-ny? Vita fotsiny resaka dia eo ianao eoko. Aka ohatr'izany no fanehoako fitiavana. Ka tsy arak'izay eritreretanao azy fa misy norme io resaka io. Aza mampatahotra zanak'olona. Alleluia. Tokony hifanaja. Tokony hifankatia. Raha vao manomboka mibetsaka ny kritika ao an-trano, dia hanomboka hisy krizy izy izay. Tandremo. Tandremo. Dia ahoana pasitera tsy azo atsaraina ve? Afaka manatsara ianao fa tsy voatery amin'ny kritika. Afaka manatsara ianao to dia mitondra solution ianao. Fa tsy hoe atoko rangahy dia tena atody foana ny laoko. Vao mialeto dia mividy sosisy dia mangina. Hoety fotsiny sosisy. Alleluia. Tandremo sao dia hoe tondra sosisy alokako. Fa ny nareo toy izy ny atodinareo. Tandremo. Tena kekinao tsara fanany ianao io e. Teneno izy tsara toetra ny ianao io e. Ianao ane mahafinaritra hoe. Dia teneno izy njainjay fotsiny hoe. Dia teneno izy iny le njainjay iny hoe teneno izay izy. Iny le etao amin'ny Jesosy hoe. Encourageux manodidina anao. Zanako mety tonga dia maka feutre tonga dia fenondo ao ny rindrina voavy nentina mambavaka fa holokoana atao fotsy. Ividian'ny feutre izy. Dia ampidiro ary izy, ary plastika. Ampianary manao dessin izy. Dia loko fotsifotsy ny rindrina hafa mba ahafaha manao dessin any amin'ilay rindrina hafa. Satria mety ho terena izy, ianao ty tokony ho magistrat ohatry ny dadabe anao. Le ankizy nefa manao sary mahafinaritra azy, magistranao zany dia sary tena hita tena makafy izy manao sary tena. Tsy apozinao fa izy lasa architecte tany Madagasikara. Zay projet rehetra ho avy dans les 20 ans misy ny siniany dao. Zany zao tsy azonao an-tsainy. Manomboka tianao amin'izay zao izy. Ay, raha izay indray dia tiako ny zanako anao sary. Poseo izy. Tsy atoseo sao dia izao ny tena pasteur vilaty. Inona ny laza zay teo posy tsy izay le posé zay fa atoseo izy. Encourageux izy. Encourageux izy any amin'ny zavatra mety ho hainy. Alleluia. Ohatry n'Andriamanitra anie mampahery anao e. Andriamanitra anie tsy manabosibosika anao amin'ny zavatra tsy hainao e. Maika izy mitarika sy mampahery anao any amin'ny zavatra mety mba hitany fa manavanana anao. Alleluia. Mora matsiaro parcours Davida. Mora matsiaro. Vao misy zavatra mitraka. Oay, tamin'ny anina nataon'i Jesosy ohatry zao. Mora matsiaro. Ny anaran'i Davida izany tokony hoe raha mora matsiaro Davida. Ary ny anaranao koa tokony asiana kely an'izay manomboka androany angambany sy ny anarako raha mora matsiaro Jao. Jao tsy manadino. Rehefa niatrika ny Goliaty izy dia inona ny tsaroany voalohany? Andriamanitra. Rehefa miatrika problème ianao izy ny tsaroana voalohany? Andriamanitra. Atao hoe Andriamanitra ka za manonano anaran'olon-kafa. Andriamanitra hoe
misy mbola saika teny dadato Andriamanitra. Normal be to dia présent Andriamanitra satria izy foana ny tsaroana. Isaka misy zavatra mitranga, tsy hitan'ny Davida izay olona sarangotiny to dia Andriamanitra foana. Teo izy Davida Samuel voalohany 17, 34, 35, 36, 37 naran'i Jesosy ny mpanomponao ny andro ny ondron-drainy ary nisy liona sy bera tonga tao ka nalaza zanak'ondry teo amin'ny ondry. Na nenjika azy dia namely azy, azoko tany ambava n'ilay zanak'ondry. Noho ny andramatra izy no azonoko tamin'ny somony nasiko tonga dia matiko. Liona sy mibera samy vonono mpanomponao ary Filistina tsy mifory io tahaka ny anankiray amin'ireny satria niaiky ny miaramila Andriamanitra velona izy. 7:30 Jehova, izy namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona sy mibera ary izy no amonjy ahy amin'ny tanan'io Filistina eo. Teo Saoly tamin'ny Davida mandehana ary ombanao ane Jehova. Mahaiza miverina eo amin'izay efa nomen'Andriamanitra. Izay ny mahatonga leo isaoran'Andriamanitra nanome fandresena tamin'ny alalan'i Jesosy. Tsarovo ny fandresena vitan'i Jesosy fa izay ane no eo aminao sy azonao iaina ny androany. Amen. Davida zany isaky misy zavatra trehany dia mora mahatsiaro izy an'Andriamanitra efa nanampy azy. Isaky ny misy présent sarotra dia mahatsiaro izy ny passé victoire. Anany zany réflexe zany. Misy zavatra mitranga androany tonga dia aingana be fahatsiarovanao. Le problème tamin'ny 2007 ary mivahany, tsy problème ty 2024 ty zany. Alléluia. Tonga dia hitanao ny fifandraisan'ny fijoroan'Andriamanitra sy ny tsy fiovana tamin'izany sy androany. Fa nanino Davida mihitsiny io Goliaty io izy tsy tokony ho sarotra io. Fa zaho izy natrehako liona dia nomen'Andriamanitra ny fandresena. Dia niatrika bera indray dia nomen'Andriamanitra ny fandresena. Hiatrika an'io indray tsika omen'Andriamanitra ny fandresenan'io. Mahita fa izy fandresena itoitoy ato. Ao aorianany fanenkenao atsiaro ny fampandresen'Andriamanitra anao atreto. Alleluia. Le manomboka eto misy ifandraisana amin'ilay atreto, mahatserovany Andriamanitra mahatoky efa namoaka anao tany amin'ny lasanao izay vonona mbola hiantoka amin'ny tsy fiovany amin'ity rovolana farany taona 2024 ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Vitany Davida, nataony Davida zany. Fantatra Davida amin'ny prinsipy amin'ny finoana hoe Andriamanitra tsy miova izay nataony taloha azony averiny androany, izay nataony tamin'ny anankiray azony ataony amin'ny rehetra, izay nataony tamiko afaka averimberiny amiko. Izay vavolombelona ny ainako tany aloha afaka entiko mamakivaky ny andro mpiainako satria azon'Andriamanitra averiny zany tahaka ny nanampiany ahy tamin'izany no anampiany ahy androany. Tsy miova Andriamanitra, izay nataony tamin'ny anankiray dia azony averiny amin'ny rehetra, izay nataony ray mandeha dia azo averiny eo aminao, izay nataony tany aloha dia azo averiny androany, izay nataony anaty Baiboly dia azony atao eo amin'ny fiainanao. Zany nisan'ny fototro ny finoana. Izay mahatonga antsika afaka ny ahery, afaka hitraka, izay mahatonga antsika afaka ny anatena. Fa raha misy ny ady tsy maintsy misy fandresena. Raha misy ny lalana mitohana eo tsy maintsy misy lalana soan'Andriamanitra ao ambadika ao. Raha misy ny sarotra tsy maintsy amorain'Andriamanitra zany. Raha misy ny maizina tsy maintsy ataon'Andriamanitra miposaka eo mazava. Efa imbetsaka Andriamanitra namoaka mazava atao anaty aizina. Alléluia. Jaona 17:5. Raha eo mankalaza amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako ny nanana taminao fony tsy mbola ary zao tontolo zao. Ozy Jesosy, misy voninahitra ny arahantsika tamin'izany mbola tsy tonga teto. Dikan'izay tsy tokony ho manko voninahitra zany hoe mandritry nyity fivahinianako eto ambony tany ity satria le voninahitra efa nirahaka taminao hatramin'ny alohan'ny fanorenana zao tontolo zao. 24. Raha eo tiako mba ho any amiko amin'izay itoerako ireo izay nomenao ahy mba ahita ny voninahitra nomenao ahy izy. Fa efa ty ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenana zao tontolo zao. Miresaka fiombonana voninahitra sy disponibilité amin'ny fitiavan'i Jesosy toy izy izay efa nisy mialohan'ny fanorenana zao tontolo zao azo kiankinana ary afaka aseho indray zany zao. Tsy taitra Jesosy fa tsy maintsy iseho ny voninahitr'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny Lazarosy zay amin'izay. Inona ny ifandraisan'izay ary amin'ilay tenen'le hoe natsiaro bera sy liona, natsiaro an'Andriamanitra, tsy bera sy liona ny tsaroan'i Davida, na tsy lova rectifieny zay. Tsy natsiaro bera sy liona, ndre azy le liona bebe nifiny. Tsy izay no tsaroany. Le Andriamanitra nampandresy azy no tsaroany. Teo ohatr'izay mihitsy koa ny Jesosy eto, hiatrika ny Lazarosy izy. Fantatrareo izy fa raha inonareo dia hitany voninahitr'Andriamanitra, dia inona ny tsaroany, efa nisy voninahitra nirahany tamin'irayny tany melohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Le avy tamin'izay efa fantany no niatrehany an'ilay androany toy izy n'Andriamanitra satria tonga saina ianao. Tonga amina restaurant anankiray ianao,
dia manontany an'ilay olona ao ianao hoe spécialité du chef, dia tonga avy any le serveur mitondra avy any, tonga dia spécialité du chef. Azonao veroka nga manrenao fofony ohatrany ahoana ny atsaran'ilay sakafo. Miverina ianao tababolona teoriana, tsisy miprésente ilay izy fa tonga dia menu manta be fotsiny ery, ianao mahafantatra. Tonga eo ianao vao manontany le serveur, que puis-je faire pour vous monsieur? Sady mitsikitsiky ianao miteny hoe comme la dernière fois, la spécialité du chef. Gaga be le serveur, ahoana namantaranao an'izany? Satria efa teto tamin'ny tapabolana. Hitanareo amin'izay ve ilay izy? Ka ilay izy tsy miseho azy ilay izy androany, tsy miseho azy ilay izy fa mila tsaroana. Fintinina ny lesona andro maraina, tsy miseho azy ilay izy fa mila tsaroana. Tena kaikinao, tsy miseho azy ilay izy, tsy miverina ho azy ilay izy, fa mila matsiaro ianao hoe. Ianao zany tsy afaka teny Andriamanitra avereo ka le fagagana sy tadidiko intsony. Mazava ve? Ianao ary tsy matadidiko. Ianao ary tsy matadidiko. Zay amin'izay le izy. Koa ahoan'Andriamanitra no merina an'izy, ka le izy ary mbo nataony ary tsy tadidinao tsonoko. Tadidio saintsainy ny zavatra efa nataony. Mijoroa tsara. Aza ho mora manadina. Tsy taitra Jesosy fa iseho ny voninahitran'Andriamanitra teo fiainan'i Lazarosy, satria efa nisy voninahitra ny rahany sy naseho ny ray tany aloha, ohatran'ilay nesahan'i Davida teo. Jesosy tsy nisalasala tamin'ny fitiavan'ny rainy hatreo amin'ny hazo fijaliana, satria fantany fa io fitiavan'ny rainy io dia efa meloha amin'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Mbola tsy nisy ny hazo anamboarana hazo fijaliana dia efa tia azy ny rainy. Dikan'izay na miantona eo amin'ny hazo fijaliana ary Jesosy dia fantany fa eo ny fitiavan'ny rainy. Amen. Raha izay no iangantsika androany dia tokony ho tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ianao. Tokony ho tsara fiombonana amin'Andriamanitra ianao. Ny fiombonanao amin'Andriamanitra tsy hoe communion tonga dia permanente ho azy, fa communion fiombonana tezainao amin'ny fahafahanao matsiaro ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Zay amin'izay ny ilanan'ilay hoe mila mitokam-bavaka ianao. Azonareo ve ilay izy? Ohatran'ilay mpivady le mila manokana fotoana kely dia mamresaka an'izay izy. Tamin'ilay ohatrany ilay tena nanana dia izy roa reriny ao fa tsy hoe séminaire ilay izy. Iny mamerina an'ilay fitiavan'ilay mpivady ohatran'ilay tamin'ny voalohany. Dia ohatr'izay motsika ianao zay mahatonga Jesosy ny teny mandehana ao amin'ny efitra mangingina, secret place, dia ao ianao sy ny tompo resao aminy ao amin'izay le niarahanareo tamin'izany. Halleluja. Manasa antsika hitsangana ary hiatrikitsika ny latabatra. Ao anatin'ny latabatra dia tadio. Andriamanitra te hiaraka aminao. Andriamanitra te hiombona aminao. Andriamanitra te hanohy ny tantara niarahany taminao sy natombony niaraka taminao. Sotranao izay ray amin'anaran'i Jesosy. Sotra betsaka ny amin'ny fiainan'i Davida ny anarana ny toetranao Jesosy. Ny fahafahan'i Davida niverina teo amin'ireo lasa tsara niarahany taminao. Ny fahafantarany zavatra be dia be momba anao tany amin'ny lasany dia natonga azy ny fikitra, ny ombona ary ny ray taminao. Zany mihitsy no andefasanao teny andro amin'ny maraina, ampatsahivana anay alohan'ny fiombon'ny latabatra aminao, fa natao hikarakara ny fiombonanay aminao zay. Misy zavatra niarahantsika tany aloha tokony ho tsaroana, tokony ho ampatsahivana, tokony hiverenana. Ary matsiaro ny teninao tamin'ny fiangonana boky ny Apokalipsy hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany. Misotranao zay ny amin'ny famonjena, misotra ny amin'ny teny, misotra ny amin'ny fahafahanay mifandray aminao, misotra fa manampy anay ianao hiatrika ny isan'andro miaraka amin'ny toetranao. Misotra fa arakaraka ny fiovan'ny toetra, ny fiovan'ny toerana. Efarany amin'izay isy ianao zay, rehefa manaiky izay anetry tena hamoaka ny toetranao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'izay efa nitondrahanao ny zanakao tsiraray avy.
vavaka izay mba tsy ho mora manadino, vavaka izay mba ho mora mahatsiaro, vavaka izay mba ahay anokana fotoana atsiaro izany, ary izy fiatraikan'izany eo amin'ny fifandraisanay aminao. Misaotra raha eo amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mianaran'i Jesosy amen. Sarobidy amin'i Jesosy mihitsy ny fifandraisantsika aminy. Izay fifandraisana izay dia fifandraisana misy tantara, ary izay tantara izay no tian'Andriamanitra mba tsy hoadinointsika. Amen. Misy fotoana zao mety efa accidenté ianao fa nisauven'i Jesosy. Tsarovy zany. Tsarovy zany mba afahanao manome voninahitra azy hoe fa iza ny tsy maty tamin'ny accident nefa be dia be mitovy ka amiko, mety aty aoriana, tonga dia mahafoy ny ainy dia tsisy an'izay velona. Fa maninona? Satria tiany ianao. Dia tsy hoe tsy tiany ilay lasa, fa izay ny programa ho an'ilay olona dia izay ny programa ho anao. Fa ilay ho anao no ataon'ilay atriantsika androany aloha. Misy fotoana mety problema tena efa nisavovona be, tena efa tsy hitanao intsony hoe eto angamba vao tena vita. Iny Jesosy nanokatra lalana. Dia tsy takatry ny sainao mihitsy fa mivaly izy. Aza maivamaivany ireny fotoana ireny. Raha ilaina dia soraty anaty boky kely mihitsy mba ahafahanao mampatsiaro ny tenanao hoe izao ny zavatra nataonao tamiko tamin'izany. Misaotra anao ny amin'ireny. Fa aizake nataonao an'izany tamin'izany. Misy fotoana mety tafihinana pozina ianao, na mety nisy olana napozina mihitsy fa tsy maty, ohatra. Tsarovy izany fa Andriamanitra niazona ny ainao. Nataony marina amin'olona na dia tafiana zava-mahafaty ary izy dia tsy hampaninina azy. Nataony marina taminao iny teny iny. Halleloja. Mety mpianatra ianao manatrika eto. Voaka avy any ilay sujet tena tsisy na ilay sujet ary tsy azo. Misy fotoana ohatr'izany eo ianao mivavaka Jesosy. Tsarovy toetratoa dia hainao azy izany ilay izy. Fantatrao ve Jesosy nanampy ianao tamin'ny fotoana anankiray iny. Aza tonoina izy. Aza tonoina izy. Nisy fotoana mety tsisy vola ianao, mety tsy afaka mividy sakafo, dia mivoaka ny trano tena renao mihitsy ny tena vo zany tena hoe izay vao tena vita. Tampotampoka hoe mpahitan'Andriamanitra fity. Zavatra tsy eritreretinao mihitsy tonga dia ataon'Andriamanitra tonga eo aminao, tsy vidinao. Loantsika tsy ary fa be dia be ny zavatra tsy mividinao zao eo aminao. Izay nasain'ny tompo tsaroana kely. Zavatra be dia be tsy mividinao eo aminao. Zavatra tsy nividinao, isitrahanao, hitondran'Andriamanitra anao. Alleluia. Alleluia. Eto zao matsiaro rehefa nakavizaho en Corée du Sud niaraka tantro pasteur dia nisy compte en banque kely izay tamin'izany. Dia hoe entiny eny. Dia nitselatra mihitsy ilay olona tao amin'ilay ambasady hoe io hoe volanao izy izy. Be dia be zany tsy azonao ohatran'ny be dia be no mijery hoe tsisy ninina mihitsy ilay compte izay ngamba voala. Io dia faonao izy nareo ny andeha hoany. Misy olona miinvité ka. Dia ilay olona miantoka. Ka possible tsy izy vola ilay aminao fa tonga hatrany Corée du Sud ianao. Mihinana lasopy masika. Ary tsara ilay lasopy zareo any. Tsy ary izay. Izany hoe possible zay ianao entin'Andriamanitra any amin'ny toerana tsy ho vita ny volanao entina. Ary aza dia fa ny lanitra dia ohatr'izay mihitsy tsy ho vita ny volantsika hitondra antsika any. Mety izay ny lalovako. Tsy voatery ho izay ianao sao dia mieritreritra ianao hoe manambany ianao raha mijoro avolombelona ohatr'izay. Tsy voatery izay ianao. Fa ny anany tantaraiko hoe possible zany Andriamanitra afaka manome fampahitana fity valeur na mety efa ho 75 millions zany. Raha kotiana daholo ny prix-ana billet, hospitalité, déplacement, babaye sy ny mety hitan'Andriamanitra koa io raha vao mena 75 millions tsy makany Corée io. Alefa ny centre ohatra zany dia aka tsy centre fa alefa hitanareo amin'izay le Andriamanitra ny calcul zay. Fa mampatsiaro mampatsivy fanamasina ilay izy zao. Tena akaikinao misy zavatra zay eo amin'ny fiainanao hoe tsy voavidinao ilay izy hoe fa eo amin'ny fiainanao ilay izy zao hoe. Sotranao zay ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny fahasoavana, fahatsarana, fampahitana fity zavatra maimaim-poana tsara be dia be ataonao eo amin'ny fiainanay ary tsy voavidinay fa ianao no manome izany
manome fafahana isitrahana izany mamatsy anay mankasitraka sy misaotra ny amin'izao maraim-baovao zao tena tokony fotoana maray mpiaingana indray ahafahany fifandraisanay aminao ho maro toerana mahazo toerana ho mamy toerana misaotra ray amin'anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Niala izay namadiana azy Jesosy nandray mofo dia izao ny teneniny ray sano izy tia ny tenako izay mivakina ho anareo izao ny ataovy ho fahatsiarovana misaora azy. Saotra betsaka Jesosy ny fandraisana. Saotra ny amin'ny nofinao. Rehefa mivakina ny nofinao dia Baiboly dia milaza fa dia kapoka taminao no nanasitranao. Saotra fa misy fanasitranana indray androany. Fanasitranana ny fanahy, fanasitranana ny aina, fanasitranana ny fo, fanasitranana ny fiainana, fanasitranana ny vatana. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Saotra Jesosy fa izay mihinana ny nofinao sy misotro ny ranao dia manana fiainana mandrakizay ary ianao dia anangana anay amin'ny andro farany. Misaotra ny fiainanao atao anatinay mikorina mandresy ireo karazana zavatra be dia be tsy araka ny sitraponao any anatina ihany. Ny anaran'i Jesosy Kristy tompony hanononana fanasitrahana eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny vatanao. Ohatran'ny tapidokatra ny paladia miditra ao anaty vatanao ny nofon'i Kristy tsofina rano, fiainana, fahavelomana, fahatsarana, fahasoavana ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raisin'i Jesosy ny kapoaka nisy ranom-bolomboka dia izao nambara anao izy hoe tia ny kapoaka ny fisaorana raha ny fanekena vaovao izay latsaka ho famelana ny heloka ny maro. Asan-drato ny fisaorana aloha. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fiainako, ny amin'ny fiainana tsirairay avy, misaotra ny amin'ny tokantrano ny tsirairay avy, misaotra ny amin'ny fahasalamana, ny asa aman-draharaha, ny taranaka, ny fiainanay, ny fanompono, ny fanoloran-tena. Misaotra ny amin'ny zavatra nataonao hatramin'ny mois de janvier. Isaory. Samy manokatra amin'ny vavany dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'izay efa nataon'i Jesosy hatramin'ny mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre sy izao octobre izao. Misaotra raha eo mankasitraka ny amin'ny ity taona ity, misaotra ny amin'ny zavatra efa natombokao sy efa nataonao, efa notanterahanao, misaotra ny amin'ny zavatra efa nesoronao, misaotra ny amin'ny fandresena efa nomenao, ny fahombiazana nasehonao, misaotra ny amin'ny fitehirizanao, misaotra ny amin'ny fanasitranana, misaotra ny amin'ny valim-bavaka, misaotra ny amin'ny fitombona, misaotra ny amin'ny fisandratana, misaotra ny amin'ny fanovana tompo hatramin'ny fiandohan'ny taona dia efa nitondra sy nitarika anay ianao. Ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Dia izao ny tenen'i Jesosy, nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro izy. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, araka ny tenin'ny tompo hoe tia ny raha ny fanekena vaovao izay latsaka ho famelana ny heloka ny maro. Eto amin'ity ora sy fotoana ary toerana ity dia tsofina rano sy tononona fa voavela heloka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ireo zavatra be dia be ny tenen'i Jesosy tokony ho ahitsy azy ivererina intsony. Mijoro ny anaran'i Jesosy. Misaora azy. Avoafantanao dia asio fisaorana trano. Misaora Andriamanitra ny amin'ny teny manaitra antsika mba hanatsara antsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ara-pahatserovana. Misy atilavaka tokony ho tsaroana fa tao Andriamanitra nanafaka antsika. Misy tany emboaka mila tsaroantsika fa Andriamanitra nefa namoaka anao. Mety nisy piraita-po aminao ary tsy velona fa ianao ny velominy satria ianao tongeto no ampahafantara fa misy programa ho anao manokana. Isaory izany. Aoka isika isaotra an'Andriamanitra fa nisy fampandresena efa naseho an-tany amin'ny passé antsika. Nisy lioana, nisy bera, fa teo Andriamanitra fidèle njoro dia nampandresy anao. Ary misy Goliata ao atrehanao indray androany dia tsy tian'Andriamanitra ho kivy ianao satria izy anie tsy niova ary tsy niala taminao miaraka aminao izy ary izay nataony tamin'izany mbola afaka veriny amin'ity roa volana mamarana ny taony ity. Isaora Andriamanitra dia hankasitrao amin'ny fonao manontolo. Saotra betsaka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa teo ianao, niaraka taminay ianao, tsy namelanay ho irery ianao, tsy mamelanay ho kamboty ianao, présent ny fanatrehanao. Saotra fa manome hevitra ara-pitory ianao, manome fahatsilotsaina, manaitra, mitarika, miaro, miay, mamatsy, mita, mandrotsaka fahasoavana, mamatsy famindrapo, manokatra lalana, mampafantatra ny olona tokony hiara-dalana aminay, manakana anay tsy ho tratro ny loza, manavaka anay, mampitoetra anay eo amin'ny fieritretana madio. Ny ranao Jesosy manadio ny fieritretanay mba afahanay mijoro amina finoana, tsy ho lavo fa afaka hita foana zay fa misy zavatra tsara ao satria zany ny sitraka ao. Misaotra ny amin'ny fitehirizanao ny fiainatokantrano izay manatrika eto ary ny fampidiranao amin'ny fiainatokantrano amin'ny dingan'ilay jobily araka ny fampanantenana nomenao. Saotra fa manafaka ianao, manasitrana,
mamaolana, mpanao fahagagana eo amin'ny fiainanay. Averina aminao mivonahitra ny dera, ny laza, ny fankasitrahana feno. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafintsika ho an'i Jesosy a. Mahazo toerana vetivety ary. Alléluia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Anatanteraka ny fanatitra isika fafolo-karena sakrifisy ao am-ponao. Dia tsaroa fa nisy fitahiana tsy takatry ny sainao hatramin'izay. Na dia nanomboka tamin'ny janvier araka ny fampatsiahivan'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Mba saintsainy hoe mbola io ianao. Mety nisy tamin'ireny fotoana ireny mety tena nisy be mihitsy tao anatinao, manana be da be ianao. Azosika angamba ilay tiana ambara. Fa mbola io ianao. Mbola afaka ny manome ianao, mbola nihinan-kanina ianao, mbola niaina ianao. Dia tsarovy izany. Rehefa anao fanatitra ianao dia ny fonao voalohany indrindra ilay nikarakarain'Andriamanitra hatramin'izay iny. Iny no atolory, averenao atolotra ho azy. Fa anazy iny. Amen. Amen. Sotra amin'ilay fotoanantsika ho an'ilay fandaminana nisy firazana tetiny amin'ny batisa. Dia noho ny amin'ny fandaminana dia tsy atao androany aloha ilay batisa. Ho an'izay efa niomana izany ialana tsiny efa nisy fampilazana ihany maly fa izay tsy nare. Dia ao aorianan'ny fandehanana any Mahajanga no atao ny batisa ho lazaina amintsika eto ihany. Dia ho an'izay efa nitondra akanjo sy ny karazany izany dia misaotra anao dia tsy hajanona tiana akanjo fa hoentina mody. Fa amin'ny fotoana mampety azy dia ho tanterahana izay dia dikan'izay misy programan'ny tompo koa, misy fiomanana tokony ataontsika tsara izany bebe kokoa alohan'ny hatongavana amin'izay fotoana izay. Alléluia. Fotoanantsika amin'ny herinandro tsy miova, sekoly isa-maraina etsy amin'ny Super U Analakely na Shop U deuxième étage. Dia ao ny maraina araka ny mahazatra manomboka amin'ny fitora ka hatramin'ny valora sasany sekoly mpamana olana latsinainy, sekoly mpanasitranana talata ary sekoly tokantrano sy fanambiana toetra ny alarobia maraina. Fotoanantsika ihany koa ny zoma amin'ny fitora ka hatramin'ny valora amin'ny zoma amin'ny efatrora azafady. Dia ao amin'ny Super U ihany. Fa tsy eto tsony fa ny amin'ny Super U ny fotoanantsika amin'ny zoma amin'ny efatrora dia ny sabotsy amin'ny fitora maraina ihany koa dia eny amin'ny Super U ihany no fotoanantsika. Ho an'izay tsy makeny amin'ny Super U izany mino fa ho akany Mahajanga izy. Alléluia. Iza no ho an'ny Mahajanga. Alléluia. Tsika rehetra dia ao am-po. Raha tsy afaka dia makany daholo tsika ara-panahy mivavaka ho an'ny any Mahajanga. Fotoana any Mahajanga misy ny fotoana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ny 30 sy 31 oktobra zao fa misy ihany koa ny fotoana ho antsika rehetrarehetra izay ny tena marina izany karazana fitokanana ilay izy manao retraite tsika tena manamboatra tsara fifandraisantsika amin'Andriamanitra, misy zavatra ararotina any mitoby dia manararaotra an'ireo fotoan'ireo tsika. Ohatran'ny hoe misy ihany koa izany ny croisade ao toerana ny 2 sy 3 novembre ao amin'ny toby ihany ny anatanterahana azy. Dia mba samy mahatsiaro ambavaka an'izany rehetrarehetra any eto ambavaka ny izay afaka mandeha eto ambavaka mba ho tody soma tsara tsy hisy fahasamponana mahazo izay rehetra tokony hoentina any eto ambavaka koa izay tsy afaka mandeha noho ny amin'ny antony maro samihafa. Dao tsika hitsangana ary eto ambavaka koa izay mitsangana. Alléluia. Dia izay mipetraka tsy afaka mitsangana entintsika ambavaka. Ahijo ira ty aloha narany tananao dia hanolotra ny fanatritsika. Andriamanitra misaotra anao izay satria mahatsiaro izay fa tsy nandeha rerika izay hatramin'izay. Mety nahatsapy izay hoe tsy misy ninona eo am-pelantananay fa hay teo foana ianao. Ary matoa tonga amin'izao fotoana hanomezana fanatitra izao izay dia mbola ianao ihany koa avy aminao ny zavatra rehetra Andriamanitra. Misaotra misaotra misaotra. Tsy takatry ny sainay ny zavatra vitanao dia raisy hoanitra kasitrahany izany ho voninahitry ny anaranao Tompo. Tahio ny tsirairay avy, tsarovo ny tsirairay avy Andriamanitra. Ny amin'izay fony, fanahy ny sainy sy ny fiainany ray manontolo, ianao hikarakara azy manokana.
amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nandao tsika ity mafy a. Voninahitry ny tompony. Alleluia. Tena fotoana namboarana ny fifandraisana amin'i Jesosy mihitsy izao. Amen. Satria hiveriny izy a, ary izay fantany no ampidiriny. Tsy izay miteny hoe za fantany no fantany, fa izay manana toetra, araka ny voalazan'i Timoty 2:2 hoe ny tompo mahalala ny azo izy, ary izay manonona ny anaran'ny tompo izy dia aoka izy hiala amin'ny ratsy. Ny fizirizirianao eo amin'io zavatra ratsy io a, dia tsy asoanao io, tsy asoany mandrakizay aloha io, satria mamita tentsika. Raha zavatra efa tenenin'Andriamanitra hoe tsy mety a, dia mbola toizitsika. Raha zavatra efa tenenin'Andriamanitra fa tsy mahasoa, dia nefa mbola iziriziritsika. Ao fontanao dia hoetona atrehan'Andriamanitra ny fonao. Hoetona atrehan'i Jesosy ny etaetanao hifandray bebe koa amin'Andriamanitra. Hoetona atrehan'Andriamanitra ny dingam-pandrosoana manomboko izao indray. Ahafahanao hijoro karazan'olona tsy mora manadino an'Andriamanitra, ho karazan'olona mora mahatsiaro an'Andriamanitra. Mety hoe Davida ny exemple niraisina mba aneho an'i Jesosy. Za mahita fa ny fiainanao mihitsy dia ho lasa sehatra hitarafana amin'ny fahaveloman'i Jesosy. Olona mora mahatsiaro zavatra tsara, mora miteny zavatra tsara, mora misaina zavatra tsara, tsy mpiady-hevitra. Ary mahita fa ny tsiraray avy izay tonga eto androany dia isan'ny mahita fa Andriamanitra tena Andriamanitra tsara. Raha aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, mahatsiaro ambavaka ny fo ny fiainam-panahy ny tsiraray avy izay tonga eto amin'ity tolakandro ity. Ny fifandraisanay aminao mihitsy no entinay mba ho sitrana, ho atsangana indray, ho amboarina. Vavak'izay mba ho isan'izay mahay matsiaro ny zavatra tsara tany aloha rehetra efa nataonao teo amin'ny fiainanay tsirairay avy izay reto. Misaotra betsaka iray aminaran'i Jesosy, afaka miha-matoy ny fiarahanay aminao, afaka miha-mandroso, afaka miha-masaka, afaka miha-matotra, miha-tafatoetra. Manana tantara manokana miaraka aminao avokoa ny tsirairay avy izay tonga eto. Vavak'izay mba hitoy izany tantara tsara izany, vavak'izay mba ho tsara fototra izany tantara tsara izany, satria miaraka aminao izany tantara tsara izany. Ninona mety ho manahirana Jesosy, satria mbola ety amin'izao tontolo izao misy fahoriana izay, dia mifampivavaka amin'ity tolakandro ity, hisaoranay ianao ny fandraisana, ny fiombonana, ny teny, ny direktiva nomenao amin'izay tokony hitsina ara-pifandraisana aminao sy ara-pifandraisana amin'ny manodidina anay. Entinay eo anatrehanao ny hivesatra, ny zavatra tsy vitanay, ny zavatra tsy efanay, ny zavatra tsy zakanay, satria mitodika aminao izay fantatra fa ianao no mahavita izany, ianao no mahatanteraka izany. Tsarovy izay rehetra tonga eto androany Jesosy, handray ny anjara fahagagana avy aminao. Fa izay rehetra niaona taminao Tompo dia tsisy na dia resaka ny alamaina. Mety ho voatonona, mety tsy ho voatonona ilay ompony zanakao, fa ianao ilay mahalala sy mahafantatra ny vo sy ny fo no inonay amin'ity tolakandro ny fanatrehanao ity, fa afaka hikasika ianao ary afaka hamaly ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Amen. Mino fa eto Andriamanitra, ary matoa eto Andriamanitra avy ny teny izy ny zavatra nandrasany amintsika miroso tsara fotsiny, manomana ny tsara ho anao izy ary inoko fo anatin'ny fifaliana, anatin'ny tsikitsiky sy ny fanantenana, ao anatin'ny famelombelomana any anatinao any dia ho livren'Andriamanitra izay tokony ho anao. Zadiny fa nisa iadozy roa tena strict be amin'ny fifaliana ozy izy no atsakana rano amin'ny loharano mpamonjena. Tsy milivra amin'ny olona tsy mitsika izany ny tompo, ka raha tianao ny livraison-n'Andriamanitra entefany aminao miverenao amin'ny fifalian'Andriamanitra, dia ataovy mampifaly ianao ny fisian'Andriamanitra, na dia misy zavatra be dia be ary ohatrany tsy mampifaly eo amin'ny fiainana andavanandro. Reny mihitsiny ilay okasian'Andriamanitra
sy hovainy amin'ity tolakandro ity. Amen. Taontsika ianao le hira hoe sitrano a dia ho sitrana dia hifantokontsika amin'izay tokony vavaka fanasitrana indray eo amin'ny vatanao. Mety ho aretin'andoha, mety ho maso, manana fanantenany. Andro maraina afaka hifarana izany. Ain'Andriamanitra atao izany fa le toetra mihitsy aloha tian'Andriamanitra ho sitranana. Avy eo tian'Andriamanitra homenanao koa izay mba mety ho fahafenona amin'izay mba fahafampo eo amin'ny tenanao. Avafantanao dia miresaha amin'Andriamanitra fa izy no nasitrana anao. Tenan'Andriamanitra ny etaetanao fa izy no hikasika anao. Tenan'Andriamanitra ny fanirianao fa izy no tompo izao fotoana izao. Izy no nikapohana fa tsy pastera. Tsy hoe izaho manana ositra manokana, ositra. Jesosy no anao ny rehetra satria misy etaeta ao anatinao. Amen. Ho ataontsika ankiry izany. Ho ataontsika any anatin'ny fotsika manontolo izany. Hitalaontsika hoe tompo sitrano aho dia ho sitrana. Amen. Hivavaka ho amin'ny marary, hivavaka mba hiaisitra sy hitsatra amin'ny fanaitaina sy ny fampahoriana. Ianao ny tompo marika, ianao ny tompo ny fahasalamana, ianao ny manao ny asa. Izahay mamerina ny voninahitra fa anao zany hatramin'ny taloha ankehitriny arak'izay. Tsarovany tsiraray amin'izay tonga eto izay mila fanamaivana, mila nikasika ao. Zavela hiala eto fotsiny izy ka napatsapana hoe mavesatra kely na mety tsy mifaliana. Tsarovy ny famonram-ponao indray ny fivorianay amin'ity anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Petra amin'ny faritra marary ny tananao ankavanana, main droite. Ataovy amin'ny faritra marary. Jesosy nampianatra hoy izy hoe zao famantarana izao anaraka izay mino. Mino ianao satria efa nivangin'ny tenin'Andriamanitra. Dia metra tanana marary izy dia ho sitrany ireny. Ianao mino mametra tanana amin'ilay faritra marary dia hiary hivavaka isika dia anasitrany Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, raisy ny fanasitranana tandrify amin'izay ilanao sy irianao ataon'Andriamanitra ny fiainanao. Eny manonona fanasitranana eo amin'ny fiainanao amin'izay mety ho aretina tsy fantatrao ihany koa ka tokony hongotana satria tsy nambolen'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny aretina andoha amin'ny anaran'i Jesosy. Ao kitsahatra amin'ny migraine zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ao kitsahatra ny adi-tsaina, ny mora manadino, ny perte de mémoire rehetra, ao ka ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ary manomboka androany betadidy be ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Sofina rano sy tonoana amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana ny sofina mba haheon tsara ianao. Afaka haheon tsara an'Andriamanitra ianao dia afaka hiaino tsara ny manodidina anao ihany koa. Sofina rano ny fanasitranana ny masonao, ny vava, ny orona,
nyzay mety hoendriky ny allergie na sinusite na serlave na kohaka na inona mety hoaretina avy amina virus zany na bactérie na mycose na inona na cellule cancéreuse aoka iongotra sialy zany ary aoka ianao ho sitrana aminaran'i Jesosy aoka mifery anaty rehetra ho sitrana ho afaka ary na fery ivelany koa ary dia maina zao amin'ny anaran'i Jesosy ary raitsy ny anjara fanasitranao anao sitrana amin'ny lalan'ny rivotra hatrany amin'ny avokavoka aoka ny respiration anao iverina amin'ny laonina aoka ianao sitrana amin'ny asthme so karazana problème amin'ny taova-pisefony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta sitrana amin'ny lalakanina hatrany amin'ny vavony ny tsinay zay rehetra taova rehetra ao anaty miandraikitra momba amin'ny fisakafoanana fampiodinana ny rà aoka ho sitrana amin'ny fonao aoka ho sitrana ny lalan'ny rà amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra manana problème na tension artérielle na miakatra na midina dia monsieur stabiliser zany zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta zay rehetra manana manque incu mety tsy ampy siramamy na tsy ampy sira ninona élément mety tsy ampy ny fandraisana ny hoaninao sy ny sotronao teo amen zay bangy eo amin'ny vatanao amin'ny anaran'i Jesosy sitrana amin'ny articulation momba amin'ny vatanao na ny épaule zany na ny genou zany na ny coude na ny poignet na ny cheville na ny eo amin'ny valahana aoka ianao andray fanasitrahana amin'ny tranjanaka ao amin'ny anaran'i Jesosy nizaniza mila fanasitrahana amin'ny taovam-pananana sy ny fanaka dia sitrana amin'izany zao amin'ny anaran'i Jesosy aoka hiesitra amin'ny fanaintainana aoka hitsahatra amin'ny fampahoriana amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny vatanao ninona tsy mety any amin'ny ozatra sitrana amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny nerf hatrany tapidoka hatrany paladie raisy ny anjara fanasitrahana ho anao amin'izao ora sy taona izao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kery avy Nazareta amen afa fontanao dia misaorana Andriamanitra ny fonao manontolo saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy saotra betsaka satria ianao dia Andriamanitra mahatoky misaotra ny amin'ny zavatra nasehonao sy nataonao indray andro any averina aminao mivoninahitra ny dera ny laza ny fankasitrahana feno amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kery avy Nazareta amen anaran'i Jesosy amen misy nandraikasika ve mba tsy angano tanao raha renao hoe tao anatin'ilay vavaka ny rahantsika teo dia nisy fahatsapana ny ova mazoteona vetivety eny petra vetivety dia mba manangatanina raha misy nahatsapa hoe ny zavatra ny ova mba averintsika amin'ny voninahitra amin'ny tompo dia hiaraka hifalytsika fa voasoratra ny an-danitra ny anarantsika amen alleluia tsy maintsy misy misy mikony pasteur pasteur vetika mba enotsika ny zavatra ataon'Andriamanitra zavatra nisy tamiko izany tamin'ny semaine iny tena narary be foana ny lako gauche ty hatrany amin'ny loka hatrany amin'ny valadia dia isakariva ilay izy vao tena mihetsika tena manantaina be zaka ny lohany dia mivolovolo daholo ny tanana hatraty amin'ny tongotro mamaivay dia na mifoha ary aho zao tamin'ny maraina dia mavesatra be mihitsy ty lako gauche ty fa tao anatin'ny vavaka teo reko ohatran'ny zavatra nangoritsina amin'ity tongotro ty dia afaka le navesatra voninahitra fa n'Andriamanitra irery any loia voninahitra ho an'i Jesosy tehaka mafitsika ho an'i Jesosy fa izy nanao an'izany alleluia inona zavatra nitranga tompoko voninahitra ho an'Andriamanitra irery any ny etsiroko fahavolombelona fa 3 jours zay nanomana examen za dia tsy dia matory amin'ny alina dia rehefa tonga zany atoandro dia somary marary foana ny lohako dia tamin'ny maly ary tsy dia maheno rehefa tonga ao am-pianarana dia izao ilay izy tena rehefa nahotsakotsaky ohatr'izao mihitsy ny lohako hoe mbola henoko ve ilay izy satria mbola henoko ilay izy haniditra teo dia tena tsisy mihitsy tena tsy maheno ninina tsona fa mahatsiaro maivana voninahitra ho an'Andriamanitra rery any alleluia alleluia kosa miazo Jesosy atandremo sao dia tataitra eo ny anary ny enina ary ny enina ataony ny enao alleluia misy taonany any an-trano vao eninao ilay izy misy taona ny ampitsininy misy taona amin'ny latsinainy arakaraka ny zavatra tian'Andriamanitra atao ara-potoanao le fasy pasteur
voninahitra ho an' Jesosy nijoroako favolombelona fa ty tanako ray ity zany tsy afaka mihitsy teo nanao ohatr'izao ary fa voninahitra ho an' Jesosy fa tsy naninona tsony le izy. Voninahitra ho an' Jesosy rery any. Alleloia. Tiany Jesosy tsika. Amen. Ao am-pon'i Jesosy ianao eo. Manome anao ara-potoana ny tompo fa aza taitra. Aza atao manaitra mihitsy le zavatra be dia be hoe ny anao otra mainka oatra mbola henoko. Aza misy fotoana zahana toetra amin'ny finoantsika. Fa ilay Andriamanitra mikasika an'ireo olona miaraka amintsika ireo mikasika antsika ara-potoana ihany koa. Voninahitra ho an' Jesosy irery any tamin'le pasteur ny teny hoe apetra ao amin'ny faritra marary le zavatra misy marany ao dia napetrako teo amin'ny foko le izy satria za mantsy ohatrany tratran'le ny pression travail dia ohatrany lasa mora tezitra zany dia napetrako teo amin'ny foko le izy dia tamin'ny maraina koa voany sery be mihitsy dia azafady manisina dia ohatrany mavomavo be le izy dia tsetsina be oronako. Dia zay nandeha moto teo ara dia mbola midomoko ohatr'izao madame tsy adinonao le mosoara ino dia tonga eto vao vita le vavakina dia vao mijoro vavolombelona le vadiko teo dia ohatran'izay za voatrany lasa naheno fofona ohatrany hoe ohatrany misy setroka zany dia taka ohatrany maina be zany natao anaty oronako ay tsy folo kasiako fa ohatrany oronako indray sitrana le setroka. Voninahitra ho an' Jesosy irery. Alléluia. 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 Sao anaovantsika azy ary to dia mangataka ny pasteur Véro anao any zaotra dia ao anatin'iny maketsy vedety raha mbola misy mahatsapa hoe mila ampiny izy amin'ny fametran-tanana mba ho sura tsara izy fa nandray izy teo. Tsy maninana zany dia manampy itsidikana dia ametrahana tanana dia mino fa ho fenon'Andriamanitra ny fifaliantsika. Amen. Dia to dia hitsangantsika sady hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny journée antsika ny fanatrehany ny fandraisana ireo izay ao voakasika dia mankasitraka ny Jesosy tsika. Amen. Vetivety ary mananto ato amin'ny sisiny ankavia ato amin'ny côté ato azafady ary. Lay mahantra tsaroko eto izy amoao efa very tena jambao nanjeny andro laveny ao ny ota nanalavitray toy ny antsana lehibe avy ny ampitaony hitanao tsy navelanao over namboatra lalany anao teo amin'ny tsy azo ale nafoinao ny lapanao atongai fonenanao ka teo amin'ny azo volony trosako tsy andevony otintsony ao tonga feny fanantena saotra Jesu no niranao misaotra Jesu voadio ao misaotra Jesu fenoi não fa savan
sika hiarahira hoe voninahitra. Voninahitra. Asantrato ny tananao meu voninahitra Jesus. Voninahitra. Niranao manatio ny foranalma natio ny foko tenanye wanaranye Halleluja. Poritoy anandratra an Jesosy mpanjaka sy tompony tompo ihany isika. Halleluja. Nao tsika inyakoky eo anatrehana tantiry ty hoe mendrika indrindra ianao. Mendrika indrindra ianao zanak'Andriamanitra. Halleluja. Iza montakanao tombô. Ilay iza hatrizay ka ho mandrakizay ianao. Ry masina sy reo anjery miankoka aminao manaty tranisa troponinaitra nulo ny zanak'Andriamanitra mendrika indrindra anao mendrika indrindra anao ianao no niavy ny zavatra rehetra mendrika nidery anao mendrika indrindra anao ankalazaina ianao tompo. Ry masina sy reo anjery miankoka Halleluja. Manaty tranisa troponinaitra nulo ny zanak'Andriamanitra mendrika indrindra ianao Jesosy. Aka odiraina ny anaran'i Jehovah. Ianareo izay navotan'i Jehovah manandrata firam-baovao azy.
mandrakizay ny famindrampony tsara Jehova ary sambatra izay mialaka aminy. Na maray na arivo nitsaofako anao, 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 Jesus. Averiny aminao voninahitra ray amin'ny anaran'i Jesosy satria anao zany hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Averiny aminao ny hery, ny fankasitrahana, ny fitsaoana, ny fisaorana tena mifony manontolo amin'ny misaotra betsaka indray. Ny fotoana maraina, ny latabatra ny velarinao, ny fonay afaka mitondra ny fanatim-piankofana sy ny fanatim-piderana. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny latabatra izay mivelanao ahafahany niombona tamin'ny tenanao, dia nofinao sy ny rahanao. Misaotra ny amin'ny vavaka, misaotra ny amin'ny kasika, misaotra ny amin'ny fanasitranana, misaotra ny amin'ny vavolombelona. Anao ny dera, anao ny laza mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny fotoana, misaotra ny nampahery anay ianao, mananatra anay ianao, misaotra ny fitiavanao. Petraka ampelantanao tompo ny weekend, ny herinandro vaovao misokatra, ary amin'ny herinandro vaovao ihany koa ny fidirana amin'ny volana vaovao. Tsaroana ao anatin'izany no fataterahan'ny séminaire sy ny retraite any amin'ny toby mahajanga ho an'izay ekipe efa netoerana, ho an'izay vao iainga. Ianao atsiaro ireo fotoana ireo, ho fotoana ahafahan'ny fiainam-panahy miorina, mandroso, mitombo, mahazo toerana miray tanteraka aminao. Ianao koa ampahery atsiaro an'izay rehetra mety tsy ho afaka noho ny amin'ny fandaminana dia ianao ho eo. Tsarovy ireo fotoana rehetra amin'ny semaine ambony, aoka hiverina sy ho aseho hatrany fa ianao ny tompony zavatra rehetra, ianao ny maneho ny fahatsaranao ary avy aminao izany rehetra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Alleluia. Alleluia. Raisy nitsodrano izay tononona ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Hitanao any tompoka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao any tompoka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao any tompo ka nomenao fiadanana. Mandehana aoreny tsara ny fifandraisanao amin'ny tompo, sofina rano sy tononona ho mamy ny fiarahanao amin'i Jesosy. Tsisy ahasaraka anao ny fitiavan'i Kristy, hitombo ny fiombonanao amin'i Jesosy.
mandehana weekend tsara ho anao ty weekend ty zay rehetra mety tsy vita hatramin'izay ho sokafan'Andriamanitra ny lalana amin'ny tanany izay tokony ho fitainy amin'ny fiainanao mandehana ny tompo ane izay nanomana ampiseho atonga anao hifanena amin'izay anjara tsara avy amin'i Jesosy eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mandehana ho herinandro feno voninahitra Jesosy ndray ho herinandro mialana io herinandro mahafinaritra be herinandro hitombonao herinandro hijoroanao herinandro hifalianao miaraka amin'Andriamanitra amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy verina masina sy manankiray avy Nazareta amen ratsika iteka mavo tsara ho an'i Jesosy alleluia alleluia tsara ora ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao